Fivalinao anay amin'ny rahalahy havana no miarabantsika izay mpiainy sy manaraka ny onjam-peo radio azisy ary ireo izay manaraka mitambatrosa-tserasera amin'izao folakandro izao. Sakatsika Andriamanitra satria no ny fitahiny sy ny fahasoavany ny fitantanany dia afaka miona amin'ny lalan'izao fitaovana sy teknôlôjia izao isika ary ankoatran'izany dia isaorantsika manokana izy satria raha nieritreretina ny programma izay nataontsika nandritra ny 70 andro teto izay mitondra lohateny 70 andro miaraka amin'ny Kristy dia nanaraka izany isika ary nofaranana maro moa izany ka dia fifaliana ho antsika zany ny iteran'Andriamanitra ny amin'izany toejavatra izany. Andro antsika dia nisy fotoana manokana miompana amin'izay 70 andro miaraka amin'ny Kristy izay ihany ary eto ny tena dia miaraka amin'ny pastora Andriamparatina Fanera. Miaraka pasteur tafaraka eto isika amin'ity androany ity ny tenako moa zany koto mamonjy hery-zoa ho antsika izay miaino ny radio azisy any. Isaorantsika Andriamanitra ho iaho ary andeha isika hanomboka izao fotoana izao amin'ny vavaka mba ahafahantsika mijera nday mitoko maso izay voaresaka nandritra ny 70 andro teto. Ivavaka isika tompoko. Andriamanitra raha izay tsara ny len-danitro misaotra anao midera mankalaza ary manome voninahitra anao zahay satria Andriamanitra lehibe sy fitiavana ianao mitantana ny fiainanay momba anay atrandry. Raha nanota izay olombelona dia tsy namitana ianao na nijeranay tao anatin'ny fahadisoana fa naniraka ny zanakao mba ho faty teo amin'ny hazo fijaliana isoa ny elokay. Koa dia manana finoana sy toky izahay fa ahazo ny famonjena raha mino azy. Koa misaotra tompo noho ny amin'izany satria Andriamanitra fitiavana tokoa ianao lehibe sy manerinerina. Raha toka noho izao fotoana izao izahay ary hanomboka izany dia maniry indrindra tompo ny ho vita fiavahana aminao voalohany indrindra resorinao ny efitra mampisaraka anay aminao hita izao fotoana izao ary hita ihany koa izay miaino sy mijera ary manaraka izao programma izao mba ahatonga fifaliana sy fahafinaretana ary indrindraindrindra fiadanam-po any tsirairay avy anapahana hevitra mba ho mpiaradia aminao tokoa izao fotoana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy no anandratana sy anonona izany vavaka izany. Amen. Amen. Sia
Eny pastora eo amin'ny ty fotoanantsika androany ty zay raha ntsika amin'ny mpanaraka sy mpiaino ary mpijery dia natsindiko teram-piandohana moa zany hoe misy ny karazana hoe fampihinana fanatsoahantsika hevitra ny amin'ireo zava-dehibe izay mety hoe azo resahana nandritra zay 7 andro zay tsy voatery hoe zay rehetra ny seteto akory no voaresakitsika satria fotoana maromaro ihany zay fa eto zany tsika amin'ny rahalahy dia hoe iresaka sy ijery hoe inona no mety hoe mba azontsika amtinana izay zavatra voaresaka nandritra ny 7 andro teto izay. Miarabanao pasteur Erzoa ary miarabantsika rehetra ankoa zay manaraka zao fandarana zao amin'ity sabata folakandro ity fandana manokana araka mivolazany teo zay minao fa raha nanaraka ny fandarana raha niaino ihany koa ianao nanao fanandramana niaraka tamin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny teny nandritra ny 7 andro dia mino izahay fa raha mamarana antsika mamitina ny tena marina amin'ity sabata folakandro ity dia natsapa fitahina natsapa fifaliana ary indrindra fiovana teo amin'ny fiainana ka mino fa efa niainanao sahady lay lohateny ty fandarana ty dia ny hoe 7 andro miaraka amin'ny Kristy dia mino fa teny efa niainanao sahady zany hoe miaraka amin'ny Jesosy Kristy zany ary ny boky zay noraisitsika zany nataotsika ho taridalana dia lay boky dia nidio eo amin'ny Kristy nidio eo amin'ny Kristy dia ilay lohaten'le boky pasteur dia efa ohatra milaza sahady ny tanjona zay tiana hatongavana dia ny tanjona tiana hatongavana dia ny atonga anao ny atonga le olona eo amin'ny Kristy zay mahatonga le lohaten'le boky hoe nidia eo amin'ny Kristy zany hoe ny hafarany dian'le olona zany dia eo amin'ny Jesosy ny hafarany dian'le olona izay io lohateny io ankoa nefa dia ohatrany efa milaza sahady fa ny toerana anisan'ny olona zany dia lavitra amin'ny Jesosy niala tamin'i Jesosy tsy teo amin'ny Kristy fa niala tamin'i Jesosy dia amin'ny alalan'ilay taridalana zay nodiny atsika dia misy ireo dingana raha zay angamba ny atsotsika anazy hoe dingana zay ahatongavan'le olona eo amin'ny Jesosy indray mba hahatonga le olona tafavelona eo amin'ny Jesosy indray mahafinaritra be lay lohateny boky ary indrindra koa ireo lohateny zay nodiny atsika nandritra n'izay 7 andro izay dia andaotsika somaritra pasteur hoe inona kay zany no ataotsika hoe dingana voalohany indrindra zay mety ataonan'le olona eo amin'ny Jesosy indray mba ahatonga le olona tafaverina eo amin'ny Jesosy indray. Ya eny pasteur hitatsika zany tamin'ny fiandohany raha nanaraka tsara isika mpijery sy mpiaino dia i pasteur mihitsy no nitondra ny fizarana voalohany ka nahitanany amin'ny hoe ny fitiavan'Andriamanitra ny olona raha tsisy fitiavan'Andriamanitra io mantsy dia inona moa zany io zany no fiaingana voalohany ahoana izany fitiavan'Andriamanitra moa fantatsika ve novela belarina teto ny amin'le izy zay indrindra fitiavan'Andriamanitra atsika ary tena mitombona mihitsy zany lay lohateny zany tena marina hoe nidingana voalohany indrindra dia ny fitiavan'Andriamanitra ny olona miainga avy amin'io avokoa zany ny zavatra rehetrarehetra ary aza diny fa Andriamanitra no nanao dingana voalohany zay le izy pasteur zay le hoe ny fitiavan'Andriamanitra ny olona zany hoe Andriamanitra zany no nanao dingana voalohany aloha
ka nampiseho ny fitiavany tamin'ny olombelona ary zay tokoa zavatra voalaza amin'io lohateny voalohany zany zay mampiseho ny fitiavan'Andriamanitra atsika olombelona zay ny zavatra voalohany ilaina zany dia ny fahatsapan'le olona ny fitiavan'Andriamanitra azy zay zany tena ilaina satria zay zany no manosika an'le olona hanao ny dingana rehetrarehetra sy handray fanapahan-kevitra ny eo am' Jesosy iverina eo am' Jesosy indray ny fahatsapany an'ilay fitiavan'Andriamanitra azy hoe manahoana ny fitiavan'Andriamanitra za zay ohatran'izao olombelona mpanota sy ny sisa efa nanao adalàna kanefa de mbola tian'Andriamanitra ary mbola nampisehoan'Andriamanitra ny fitiavany foana zany dia rehefa mahatsapa an'izay le olona dia miasa ao anatiny zany zay fitiavany zay dia miverina manatona an' Jesosy izy zay le hoe tahaka le zanak'adala zany zay voalazan'ny Loka 2:10 fa rehefa niala tao an-tranony rainy zany le zanaka lasa tany lavitra tany nanao fiainana tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra fiainana tsy izy mihitsy ny zavatra niainana sy zavatra nataony de zao nisy fotoana izy zay miteny manao hoe zaho izy eto zao ny fiainako zao ny zavatra ataoko kanefa izy any an-trano raiko na de ny mpanompo aza de miaina tsara sisisy na tsiaro an'le fitiavany ray zany izy sainy zay na tsiaro an'le fitiavany rainy izy dia ino no napodiny saina araka le volazanao teo hoe nodiny saina dia nanapa-kevitra izy iverina ho any amin'ny rainy ka zay ny tena mahazava-dehibe an'io lohateny voalohany io pasteur n'le hoe ny fitiavan'Andriamanitra ny olona le fitiavan'Andriamanitra moa sainy tatsika teo hoe madio mandrakizay sady tsy misy fepetra voaseho zavaboary hitatsika ao amin'ny teniny ihany koa le izy hitatsika tamin'ny rany zanany lahatokana mba ho faty ty amintsika ny fiainany ny fahafatesana teo amin'ny azy fijaliana mampiseho ilay fitiavan'Andriamanitra daholo izay fa izay zavatra zay mantsy dia mitarika hoe ino moa zany nilantsika an'i Kristy izay fitiavan'Andriamanitra izay zavatra azo resana ve pasterany amin'izay hoe milaitsika tokoa ilain'ny mpanota ve Kristy sady hoe maty teo fotsiny izy dia efa maty izy zany de zay dia andao amaky tosandina anankiray amin'ny Romanina 5 tsika de mety manampy atsika amin'ny fanazavana zany ny hoe ny fifandraisan'ilay fitiavan'Andriamanitra sy ny ilan'ny mpanota any Kristy Romanina 5:5 de zao ny volazan'le ten'Andriamanitra hoe fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika zay aloha zany le fitiavan'Andriamanitra ny olona Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy io zany itokisandina io dia tena mifandray mihitsy zany le hoe fitiavan'Andriamanitra ny olona sy ny ilan'ny mpanota any Kristy Andriamanitra mampiseho ny fitiavany atsika fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy inona tiany zany olona zay de zao izay rehetra mahatsapa tompoko fa mpanota izy dia mila ny Kristy izy izay rehetra olona ka mahatsapa fa mpanota izy dia mila ny Kristy izy ary izay moa zany ny fitiavan'Andriamanitra ny olombelona dia nanomezany ny zanan'ilay tokana de tsy iza fa Jesosy Kristy mba ho faty hamonjy ny mpanota fa ny misy tokisandina anankiray ko pasteur zay milaza mazava tsara mihitsy fa tena mila ny Kristy tokoa isika tena mila ny Kristy tsika ary tena tsisy hevitra fa tena mila an Jesosy nizaniza de ao amin'ny Jeremia misy an'ilay tokisandininy ao amin'ny Jeremia no andeo vakitsika Jeremia 3:10 ny andininy fa 3:20 Jeremia 3:10 dia ny andininy fa 3:20 de ndao vakitsika ny voalazan'ny ten'Andriamanitra
de ozy izy moa manova ny odiny va ny etopianina ary ny leoparda va mahova ny sorany raha izany dia mahazo manao tsara koa ianareo zay efa zatra nanao ratsy. Eto zany ten'Andriamanitra de milaza hoe tsy afaka ny manova ny tenatsika isika. Ny etopianina zay mainty volokoditra tsy afaka manova ny odiny ho lasa fotsy. Leoparda zay misoratsoratra de tsy afaka manova ihany koa ny lokony, ny sorany. Fa raha tsy zany ozy izy dia mahay manao ny tsara ihany koa zany, mahazo manao ny tsara ianareo zay efa zatra nanao ny ratsy. Tsika zany tena efa niaina tao anatin'ny faratsiana ny tena marina. Niaina tao anatin'ny faratsiana, niaina tao anatin'ny fahalotona isika satria nanota isika, niaina ao anatin'ny fahotana isika zany, dikan'izay de zao tsy afaka ny hanova, tsy afaka ny hanova ny tenatsika raha isika zany de tsy afaka ny hanova ny tenatsika isika. De eo indrindra no miditra Jesosy Kristy. Eo zany no io zay zany mampiseho hoe tena mila ny Jesosy tsika ary tena tsisy hevitry raha tsy eo Jesosy. Zany Kristy zany no anotokana manana fahefana afaka atsika am'izay fiainam-pahotana izay. Zay indrindra. Ya. Tsy misy afa Jesosy iray ihany. Ary eo amin'ny dingana ihany zany dia mba ahafahantsika mandeha midingana makeo amin'ny Kristy dia voaresaka tety ihany koa ny amin'ny fibebahana sy ny fekekeloka. Afahafantarako azy zavatra tsy misaraka reo. Tsy misaraka mihitsy reo. Tsy afaka ny bebaka ianao raha tsy ny aiky ny eloka ao. Ary tsy afaka ny aiky eloka ianao raha tsy mieritreritra ny bebaka. Zay indrindra. Am'le izy. Raha tsy zany de saritsariny fotsiny zay zavatra izay. Raha ohatra resahana izany. Voaresaka teto zany amin'izay fibebahana izay. Ino moa atao hoe fibebahana président? Fekekeloka. Misy tokosandinina anankiray zay tiako vakina mialohan'izay zany aloha ao amin'ny asan'ny apôstôly zay manamafy an'le voalaza teo zany izy hoe ny lany mpanota any Kristy, ny lany mpanota any Kristy dia misy ilay tokosandininy ao amin'ny asan'ny apôstôly. Ndao ezahantsika ho jerevana lisy asan'ny apôstôly toko faefatra ny andininy faharoa ambin'ny folo. De izao voalazany ten'Andriamanitra, asan'ny apôstôly toko faefatra ny andininy faharoa ambin'ny folo. De ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe ary tsy misy famonjena amin'ny hafa ozy izy, fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomena ny olona izay azahoantsika famonjena. Io ihany koa zany de mbola manamafy ihany hoe tsy misy famonjena afa-tsy Jesosy Kristy. Jesosy Kristy irery ihany no afaka mamonjy antsika amin'ny fahotana. Tsy misy famonjena amin'ny hafa satria indraindray mantsy pasteur alay-panahy antsika hoe afaka mamonjy ny tenatsika. Zay zany mila tandremana. Mba manao zavatra kely. Afaka mba hoe miezaka mba ho tonga tsara. Mba ho tonga tsara. Fandrika be. Miezaka. Ianao zany miezaka mba hiatsara. Tena fandrika araka ny voalazanao teo, fandrika zay ataon'ny Satana. Fa Jesosy Kristy ihany no afaka manala antsika ao amin'ny fahotana. Jesosy Kristy irery ihany no afaka manamarina antsika. Mahatonga antsika ho lasa marina, itsika zay maloto, de Jesosy Kristy no afaka manadio antsika ka tonga antsika ho madio. Fa tsika zany tsy afaka mihitsy hoe iezaka mba ho adio eo anatrehan'Andriamanitra, de iezaka anao an'ity rehetrarehetra ty, anao fifadiakana ohatran'izao mba ho marina. Zay zany mila tandremana pasteur ary zay koa ny zava-dehibe amin'ny lohateny hoe ny lampanota any Kristy io. Fa tena mila ny Jesosy Kristy irery any zany tsika mba ahafahantsika miala ao amin'ny fiainam-pahotana sy amin'ny fahalotona zay iainantsika. De eo indrindra zany miditra lay nolazain'ny pasteur teo lay fekekeloka sy ino moa tsy fibebahana. Eo indrindra zany miditra lesy satria tsy ampy fotsiny zany ny hoe mahatsapa hoe eo de misento eo hoe
moa ty za mpanota za de efa nanao an'izao za de efa nanao an'izao de malahelo de zay fotsiny de mahafantatra ihany ianao zany hoe Jesosy Kristy no mpamonjy mino ankeo ianao hoe Jesosy afaka mamelaneloko ao fa dia eo fotsiny ianao malahelo fotsiny ao hoe de fahotako be ty de ahoana sisisy zay zany no eo ny miditra lay hoe fiekekeloka sy fibebana de misy tokosandina anankiray pastora zay tena manazava misimisy kokoa momba an'izy io misy anankiray vakiako de ray ihany keo ngamba raha azon'ny pastora tadiavina lizy le hoe zay mitsotra amin'ny fahotana fa leo amin'ny jaona voalohany toko voalohany no vakitsika jaona voalohany toko voalohany ny andiny fahasivy dia milaza mazava tsara le ten'Andriamanitra ozy izy ao amin'ny jaona voalohany toko voalohany andiny fahasivy de ozy izy hoe raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra mazava le volaza lay ten'Andriamanitra hoe raha miaiky ny fahotantsika isika ozy izy de matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra dika zay tompoko mila manina zany ianao mila miaiky miaiky fa nanota zay raha miaiky ny fahotantsika miaiky fa nanota di am'izay fotoan'izay miditra Jesosy Kristy hamela ny fahotanao izy de hanadioanao ankio izy de eo am'izay le hoe miaiky izay hitatsika izy io tamin'ny nandinika ny lohateny io tsika misy an'ilay tokosy andininy hoe zay mitsotra zay manafina ny fahotana ozy izy tsy ambininy fa zay mitsotra ozy izy ka mahafoy zay mitsotra ozy izy ka mahafoy azy no azo famindrapo zay indrindra de eo zany de ampifandraitsika zany zay tokosy andina anakoroa zay hoe zay miaiky ny fahotana raha miaiky ny fahotantsika isika de ozy izy leobolana hoe zay manafina ny fahotany tsy ambininy dika zay aloha zany le hoe miaiky ny fahotana de tsy manafina de ahoana le hoe tsy manafina de ampiny le izy le fanazavana de hoe fa izay mitsotra izay mitsotra ka mahafoy zay koa zadimy pasteur satria eo zany miditra le fibebana izay mitsotra ozy izy ka mahafoy tsy miverina tsony zany am'le fahotana tena avela hafoy le fahotana tsorona le izy tsorona tsy afenina fa tsorona hoe Andriamanitra ô mifona aminao fa tena nangalatra mitsotra ary avy eo afo le izy fa tsy hoe androany ianao miaiky fona Jesosy fa nangalatra tonga napitso indray anao fa lasa nangalatra de fona iaiky indray ianao za tena tratra indray Jesosy mbola nangalatra indray tandroany de miaiky indray ianao de afaka pitso indray anao fa avy zay le voalazanao pasteur tsy mbola nanina le olo tsy mbola nafoiny ya tsy mbola nafoiny zany le fahotana miaiky izy fa nanota fa tsy nafoiny le izy tsy nafoiny ary eo tsika mila mitandrina satria misy teny any amin'ny Romanina any hoe somary efa lalindala mantsy zany le fanazavana zay zany hoe inona moa zany niendrika an'izay zavatra zay de ao amin'ny Romanina toko fahenina zany zao raha mamaky tsika de misy an'izao teny zao Romanina toko fahenina ny andininy fa 5:10 de ozy izy ahoana anota va isika saingy tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana ny valiny sanatry zany zay mahatonga le hoe izay miaiky ny fahotana mitsotra ka mahafoy no azo famindrapo avy amin'i Jesosy Kristy de aza vain'ny Romanina toko fahenina io izy hoe mbola anota foana ve tsika satria
efa omen'andriameny jesosy famelan-keloko de mbola hanota iverina hanota ndray ve de ozy izy le valiny hoe sanatria zany ozy izy de eo zany le ifandraisana am'le fibebahana raha ohatra zany ka somary jerentsika kely jery kely izy nle voaresaka teo nandritra ny 20 minitra teo a dia misy ny atao hoe fitiavan'andriamanitra ny olona raha zay fitiavan'andriamanitra ny olona izay a no tokony atsapahatsika izaho sy ianao fa ilayntsika kristy ilay fitiavan'andriamanitra kristy misy le fitiavan'andriamanitra satria izy geny no nalefy hanehoana zay fitiavan'andriamanitra izay ary rehefa mahatsapa izay isika dia ijery ny tenatsika ahita fa mpanota isika ary mila miaiky ny elikotsika isika rehefa miaiky dia manapa-kevitra tsy hiverina am'ilay fahadisoana itsony sy fahotana satria io keny nafatesan'ny kristy e no isika mpanota dia misy filazana moa tato anatin'ny efapoloandrom-bavaka sika momba ty fibebahany ty hoe tsy maintsy misy fahatserovana mangiry firy noho ny fahotana sy ny fahafoizana izany ao amin'ny fibebahana zany hoe raha tena mibebaka zany le olona araka vorazanao teo hoe manao androany de mifona de rapitso ndray tsy mbola mahatsapa mangiry firy zany miala am'le fahotana sy fahafoizana azy le olona tsy foy le izy ia fa rehefa tena hiala amin'io zany tena mahatsapa an'izay mihitsy de zay zany le tena hoe fibebahana zay moa sy mahatarana azy amin'ny fibebahana tsy izy isika de tsy afaka hiala amin'ny fahotana raha tsy mahita ny tena mahafahotana azy hitanao zany tena fahotana azy zay vao afaka hiala amin'io anao raha tsy efa niala tanteraka tsara ny am'izany ao am-potsika isika de tsisy fiovana tanteraka tsara eo amin'ny fiainatsika de hitatsika ny momba ny mpamoretra zay mpamoretra andriamanitra mamindra fo amiko mpanota satria voatonotono le farisodrôle ninona le fahotana de tena voatsinjona tampony izy raha fitina zany fibebahana de tsy azo atao ny bebaka raha tsy mifanahin'ny kristy no mampifony eritreritra de toy zay tsy hahafahantsika voavela heloka raha tsy noho kristy ihany koa saindrindra zay le voaresaka izay ndao ary alo sentikelytsika ia mahafinaritra ny dinidinika sy ny fifampizarana n'ilay ten'andriamanitra hoy a hoe nandritra zay 100 andro ny arahanao tamin'ny kristy zay a minao fa tena nanova ny fiainanao ny afatra zay noraisinao avy amin'andriamanitra tamin'ny alalan'ity taridalana ity ary androany motsika dia karazana mamitina manamafy ihany ko manamafy anareo afatra lehibe zay tena tian'andriamanitra ho ampitena amintsika nandritra zay 10 andro izay ia fa mialohan'ny andehanan'ny hira de misy tiako resahana kely iny amin'le hoe fiekekeloka varesaka tao amin'ny boky a fa tsy eken'andriamanitra na oviana ny fiekena eloka atao anjoanjo fa hoany fotsiny zany na faobe fa tsy maintsy tononona le izy hoe inona lay na adisanao ary tsy priany ia pitsirina mihitsy izy izy amin'ny masom-bavahany zay mihitsy ary zay le izy zay zany no mila miaraka amin'ilay tena fibebahana marina ka dinganao amin'ny eo amin'ny kristy daholy izany rehetra izany fa de sika hiaino hira anankiray mangataka ny teknisiana mba handefa hira anankiray fa tsika misaintsaina zay sy hidirantsika amin'ny dingana manaraka indray Peu importe ce que tu as fait, peu importe la loi que tu as suivie, peu importe l'œuvre de tes mains,
poids de tes mots qui a changé beaucoup de vie. C'est la foi qui compte. C'est la foi qui compte. On te juge et assure ce qui est en toi. On te juge à part ton esprit et ta foi. Ton Dieu ne gardera que l'œuvre de ta foi, une foi qui t'est donnée par sa parole sainte. C'est la foi qui compte. C'est la foi qui compte. Tu es Dieu, jamais tu ne changeras. Tu es Dieu, jamais tu ne m'abandonneras. Tu es Dieu, jamais tu ne changeras. Tu es Dieu et moi, je sais que tu combats pour moi. Tu es Dieu et jamais tu ne changeras. Tu es Dieu et tu me donneras la foi. Notre Dieu, le seul Dieu vivant. La vraie foi, c'est toi qui la donneras. Et ce qu'il aura, c'est toi qui le choisiras. On te prie aujourd'hui, oh Jésus, donne-nous la foi. C'est tout ce qui compte. C'est ta foi qui compte. C'est tout ce qui compte. C'est ta foi qui compte. Tu es Dieu et jamais tu ne changeras. Tu es Dieu et jamais tu ne m'abandonneras. Tu es Dieu et jamais tu ne changeras. Tu es Dieu et moi, je sais que tu combats pour moi. Tu es Dieu et jamais tu ne changeras. Tu es Dieu et tu me donneras la foi. Tu es Dieu et jamais tu ne changeras. Tu es Dieu et moi, je sais que tu combats pour moi. Tu es Dieu et jamais tu ne changeras. Tu es Dieu et tu me donneras la foi. C'est tout
tout ce qui compte, c'est ta foi qui compte. C'est ta foi qui Feonkira malefaka kanto no entikyo anandratanana Sai nomena no indro averikio Zatuhira kwanao iderana nao fatsarianao la faccia cu deraina fona fonianao Zatuhira kanoi lai tantara Zatuhira kwanao iderana nao fatsarianao la faccia cu deraina fona fonianao Zatuhira kanui lai tantara Zatuhira kwanao iderana nao fatsarianao la faccia cu deraina fona fonianao Zatuhira kanoi lai tantara na te tuanta
eny ary mbola ao anatin'ny famihezana ny momban'ny 7 andro zay miaraka amin'ny Kristy any isika ny resaka tika teo ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra ny lanom-panotany Kristy izay mety atonga ny saina odindraika hiaikeloka sy bebaka ny amin'izay ary sady mbola misy tsindrina pasteur ny amin'izay voaresakitsika teo no nidirantsika amin'ireo dingana hafa izay mifandraika amin'izay ihany marina zany pasteur ndao somary amafisika kely zany mahakasika an'le hoe fikekeloka sy fibebahana teo zany tena marina nolazainao teo le izy pasteur talohan'ny nanaovantsika pause kely zany le hoe pitsinina mihitsy zany le fahotana izay le voalaza le obolana le hoe zay manafina fahotana tsy ambinina fa zay mitsotra tena hoe tsorona le izy pitsirina mihitsy ary Davida tena nanome ohatra ny amin'io zany ny amin'ny hoe fikekeloka io Davida ary nilaza mihitsy moa Davida hoe ny fahotako izy dia nambarako taminao ary tsy nafiainiko taminao izy Davida tamin'Andriamanitra izy zany miresaka amin'Andriamanitra ny fahotako izy dia nambarako taminao ary tsy nafiainiko dia zay mihitsy zany le fikekeloka zany tena hoe tsorona amin'Andriamanitra izy ary tsy afiainina fa tena pitsirina mihitsy tsy atao akapobeana akapobeana koa izy hoe Andriamanitra mamelany fahotako rehetra tsy atao akapobeana ohatran'izay zany satria matetika tena fahazarantsika zany manao an'izay fa mino fa tena tokony iova mihitsy zany na ny fomba fivavaka antsika ary tokony iova amin'izao taorinan'ny 7 andro izay niarahantsika teo dia afoy le fahotana afoy le izy zay koa zany le miaraka aminy zany miaika ianao dia afoinao le fahotana tsy averina intsony dia io zany no mifandray am'le hoe fibebahana satria le atao hoe fibebahana zany raha somary azavaitsika vetivety dia ohatrohatran'izao le hoe fibebahana amin'ny teny grika zany zay nandikanan'izy io dia lay teny hoe metanoia le fibebahana zany na repentance amin'ny teny frantsay metanoia izy ka le metanoia zany ny heviny dia changement de mentalité changement de pensée miova mihitsy zany lay fomba fisaina le fomba fievitra dia zay le niseho tamin'le zanak'adalana niodiny saina izy niodiny saina dia nanapa-kevitra izy ivery dia zay ihany koa le fibebahana rehefa mandalo amin'izay fibebahana zay zany le olona dia miova io zany le ataontsika hoe lasa manao 180 degré angle varatra izy asany atsiny zay indrindra tonga dia manao 180 degré zany ny direction zay izora le olona raha nakaty izy tonga dia miova avy hatrany ary indray ny lalana dia tanteraka amin'izay fotoana zay le hoe mafoy lasa afoinao zany anaorina anao daholo zany ny zavatra ratsy ny ainanao rehetrarehetra rehefa mibebaka ianao dia anaorina anao avokoa izany rehetrarehetra zany fa ianao zany miverina hoeo amin'i Jesosy zay le fiainam-baovao zay le fiainam-baovao fiainam-baovao ateraka indray eo amin'i Jesosy ateraka indray ilazana anazy daholo zany rehetrarehetra zany ao amin'ny Korintiana faharoa koa milaza anazy hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy dia jereo toyny efa lasa ny zavatra taloha izy jereo zany olom-baovao izy efa lasa zavatra taloha zay le hoe miodina mihitsy ianao dia omenao lamosina ny fiainanao taloha rehetrarehetra efa lasa zany fiainana mangalatra zany efa lasa zany fiainako ohatran'izao zany efa lasa zany fa zay le hoe miaraka amin'i Jesosy ianao fiainam-baovao ao amin'ny Kristy dikan'izay zany dia zao hoe ny alanao le fahadisoana le changement 180 degré zany hoe ao ambadika izay tsy ho vita mihitsy zay raha tsy misy fanolora-tena zay indrindra le fanolora-tena nefa ohatrany hoe afonao le zavatra rehetra ohatrany hoe toy an'izy zany efa nafonao le fahotana misy zavatra afa koa mbola tokony afonao fa
atolotolon'andriamanitra ny mombanao rehetra zay le fanolorantena zay de azo ampifandraisina am'izay pasteur ny tantaran'ny Zakaiosy zay rehetra zareo fa natsapy izy aloha fa tsy nentiny nataony diso nanota izy natsapy izy de niaiky izy fa avy eo araka ny teneninao teo niseho tamin'ny alalan'ny fanolorantena le izy nanomitra izy zany zay le fanolorantena tena oneranao lay ino sy lay famelan-keloka zany miseho amin'ny alalan'ny fanolorantena lay famelan-keloka zay nomeny Jesosy anao satria natsapa Zakaiosy fa voavelany elony dia ozizy izy hoe indro tompoko anonitra ny atsasaka efananako meko malahelo sisy dia nampiseho zany nasehony tamin'ny alalan'ny fanolorantenany lay fitahina le famelan-keloka zay noraisiny le zany hoe raha atao amin'ny tenin'ny Raimbava zany de lasa miavana amin'Andriamanitra lay mpanota lasa miavana amin'Andriamanitra izy lasa fitiavana amin'Andriamanitra ny ao am-pony zany efa tsy azo vidina amin'ny vola makarena tsy azo amin'ny alalan'ny fahaizana sy ny sisa fa omen'Andriamanitra atsika maimaimpona izay lasa misy fiadanana zany ao anaty am'izao fotoana mantsy betsaka zavatra trandrahan'ny olona ny azo vola sy ny arena sy ny sisa fa misy manan-karena sy ny tapitrohatra ny tremala sy ny sisa fa ndraindray mbola tapaka lalandra ihany hitatsika tsara raha zay zavatra zay matapaka lalandra ny olona anankiray de tsisy fiadanam-po zany tao tsy navonjy azy le arena fa ilay vita fiavana amin'Andriamanitra de misy fiadanana misy toky ary misy finoana eo amin'le fiainan'le olona de lasa misy fiadanam-po zany zay indrindra vita fiavana amin'Andriamanitra marina mihitsy zay mitondra fiadanam-po zany zareo fa tena mahafinaritra le izy fa tena mifandray daholo mihitsy nanomboka tsika tany amin'le fitiavan'Andriamanitra ny olona de nanomboka nintoy tamin'ny nila mpanota any Kristy mila ny Kristy ny mpanota tsy mahavonjy ny tenany izy mila miaiky anefa izy fampanota ka mila mibebaka ihany koa izy dia rehefa mahazo famelan-keloka izy de asehony amin'ny alalan'ny fanolorantena zany ka le fanolorantena tsy misy tambony satria indraindray ohatran'izay ihany koa zavatra miseho hoe Jesosy eo zay ivavaka anapa-kevitra fa ivavaka aminao anapa-kevitra fa anomboka anao an'izao de miandry tambony ianao hoe am'izay ianao mba ho tahin'Andriamanitra de mba apety ato fiainany zay hoe apôstôly Paoly raha am'izao fiainana zao ihany no anatenantsika ny Kristy de manitra indrindra asika tsy misy tambony zany le fanolorantena fa tena hoe araka volaza ny pasteur teo hoe no lay fiadanana zay noraisinao avy amin'i Jesosy no lay fiadanana zay nomeny Jesosy anao dia ino miteraka an'ilay fahafoizana ny zavatra rehetra ho an'ny Kristy ary mpianatra ny hoe nanontany Jesosy an'izay ndray mandeha de ny tenan'izao ny mpianatra tamin'i Jesosy hoe indro efa nafoy zavatra rehetra izay izy ka nanaraka anao ina ara zao mba azonay izy nanontany Jesosy an'izay mihitsy mpianatra ndray mandeha de namaly Jesosy hoe ho avy ny andro izy rehefa iseho ina voninahitra ny zanak'olona ianareo ihany koa izy dia hipetraka eo amin'ny seza fiandranana 12 zay ke zany li zany tsy am'izao fiainan'izao mihitsy ny tena mariny fa zay le hoe fiadanana nomeny Jesosy anao de le fiadanana tsy fiadanana araka an'izao tontolo zao araka ny teninao teo hoe miadany ianao eto amin'izao tontolo zao tsy fiadanana araka an'izao tontolo zao zany le izy fa fiadanana avy amin'i Jesosy fiadanana omeny Jesosy ary Jesosy moa milaza an'izany amin'izao tsy takafamy zao tontolo zay indrindra ny fiadanako no omeko anareo dia izay koa no tiany Jesosy mba hiainantsika amin'le hoe miaraka amin'i Jesosy efapolo andro miaraka amin'i Kristy dia tiany Jesosy antsika mba anana fiadanana miaraka aminy eto amin'ity zao tontolo zao ity ino zany kristianina
voaresaka koa tao anatin'ny resaka ny fanaovana teto tao anatin'izay efapolo andro zay hoe ino moa zany mampirofo mahakristianina atsika moa ve hita eo amin'ny fiainatsika sisa zay iteny rehetra fa kristianina de kristianina avokoa ohatrany hoe mialatsiny am'izay fanontaniana zay pasteur fa misy marika zany tokony mba ahafantarany ihany hoe kristianina ity olona ity le kristianina moa zany de misy teny foteny hoe kristy mpanaradian'ny kristy ilay izy de ohatra voaresaka ataony amin'ny fiovaam-po io mpirofo mahakristianina io fiovaam-po io dia hita eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray mbola mitoy amin'ny resaka teo ihany le izy hoe raha tany avaratra ny lalany tamin'ny mbola lavitra ny kristy rehefa amin'ny kristy izy dia lasa tsy mindray zay zany le tena hoe fiovaam-po zay zay moa le metano ihany moa izy metano ihany fiovaam-po tanteraka hita eo amin'ny fiainan'ny olona izany zany hoe lasa vaovao ny fiainany lasa olom-baovao izy araka ilay voalazo amin'ny korintianina teo rehefa tonga olom-baovao izy dia anana ny vokatry ny fanahy falatena toko fahadimy andiny faharoa amby roapolo tokony hita eo amin'le olona zany io mety hoe tsy izy rehetra fa mitombo amin'izay izy ao anatin'izay fotoana izay misy zany atao hoe olom-baovao dia ny atao hoe olom-baovao dia olona makato efa nolotra fiainana an'i kristy izy efa mibebaka izy tsy dia amerina zavatra efa nahalavy teo aloha ntsony dia lasa olom-baovao izy zany tsy miaina am'le fahotana ntsony lasa olona mpakato an'Andriamanitra satria rehefa tsy makato ma tsy de mandika de lasa mivianina manota indray zany ka ity resaka fakatoavana ity ma tsy ohatrany hoe resahana foana fa tsy tena azo resahana le izy de mandeha fa mazava tsara zany ny fakatoavana fa vokatry ny finoana zany hoe rehefa meno ny olona anankiray mahatoky an'Andriamanitra de manaraka ny teniny manaraka ny lalàny lalàn'Andriamanitra moa zany de hoe marina sy mahitsy ary tsy misy tsiny mandrak'izay zay zany ny atao hoe pirofo mahakristianina zany hoe ny olona voovavao zany de makato ny lalàn'Andriamanitra sy ny didiny mba tsy hiverenany amin'ny fiainam-pahotana intsony salamo 7 amby zato andiny faraky amby folo manao hoe atao poko ny raketako ny teninao mba tsy hanotako aminao aminao zay zany amin'ny hoe pirofo mahakristianina ary misy zany hoe fitombona amin'ny kristy zay tombo amin'ny kristy le olona ingana manaraka koa zay mandresahana teto ka mifandray mihitsiny zany zay le voalazan'ny pasteur teo zay le hoe fankatoavana sy le hoe fitombona amin'ny kristy mitombo ao amin'ny kristy le olona mitombo amin'ny fankatoavana de ny fiainany lasa mifanaraka amin'ny didin'Andriamanitra ny fiainany zay le hoe mitombo amin'ny kristy izy satria kristy misy toko sandiny milaza an'izay moa zany hoe kristiana tsy mpanompony io te tsy mpanompony io ta kristy ka ny olona anankiray zany zay ao amin'ny kristy miaraka amin'ny kristy dia ohatran'ny tsy normalna raha ohatra ka hoe ianao miaraka amin'ny kristy kanefa ianao miaina amin'ny fiainam-pahotana fa rehefa miaraka amin'ny kristy le olona miara-miaina amin'ny kristy mitombo ao amin'ny kristy dia zay mitombo amin'ny fiainam-pahamasinana mitombo amin'ny fiainam-pakatoavana ny didin'Andriamanitra misy tokosandina anankiray pastora zay fianaovaka itsika zay mampatahotra ny am'le hoe ny pirofo mahakristianina de tena mampatahotra ny voalaza le tokosandina io Isaia toko faha-4 ny andiny voalohany de ndaovaka itsika ny voalazan'io tenin'Andriamanitra io Isaia toko faha-4 ny andininy voalohany zao voalaza ary amin'izany andro zany dia isy vehivavy fito hiazona lehilahy iray ka anao hoe ny hanina ihany no haninay ary ny lambana ihany no tafinay fa izao ihany no angatahanay aoka ho tononona amin'ny anaranao izahay ka afao tondomaso faminanina io faminanina ny vehivavy ara-paminanina de mampiseho ny fiangonana lehilahy zay tandido ny mpapakatra de mampiseho
an Jesosy Kristy Jesosy Kristy no asehon'ny lehilahy zay vady ny fiangonana lohan'ny fiangonana lany lohany vavy tahaka ny Kristy lohan'ny fiangonana faminaniana eo amin'ny Isaia de milaza le faminaniana hoe amin'izany androano izy de izy vehivavy fito le fito zany tsy hoe fiangonana fito fa mampiseho fatanterahana fafianonana le fito izy vehivavy fiangonana zany zay iazona lehilahy ray iazona tsy iza le lehilahy fa Kristy de miazona an'le lehilahy izy milaza izy zany fa manaraka an'le lehilahy manaiky an'le lehilahy mino an'le lehilahy zay zany le izy miazona an'le lehilahy izy fa zao ny tenenin'ireo vehivavy reo ny haninay ihany no haninay ny lambanay ihany no tafinay fa zao ihany mba angatahanay izy izy aoka ho tononona de ty ny tena mampihetrehitra satria tena marina loatra le faminaniana aoka ho tononona amin'ny anaranao izahay de zay le voalazanao pasteur le hoe kristianina misy anaran'ny kristiana eo anatin'le kristianina misy anaran'ny kristy eo am'le kristianina tononona amin'ny anarana zay tononona amin'ny anaranao izy izy atao hoe kristianina izahay ohatrany amin'izao fotoana zany efa manambady ny vehivavy de tondra ny anaran'le lehilahy toatran'zay koa tokoa izany satria misy hoe vehivavy zay zany hoe lehilahy ny lohan'ny vavy de izy tononona amin'ny anaran'le lehilahy fa tsy mety anaraka zay ny haniny ihany le lehilahy ohatrany fa zay ataony zay tiany atao zay zany tsorafa ohatrany hoe ohatrany hoe mpivady ray trano izy fa zao afa ny lohan'le amato samy manana ny lambany zay zany zao io samy manana ny lambany samy manana ny hoaniny lambana ihany lo tafinay izy izy de samy manana ny hoaniny koa ny hanina ihany no kanefa hoe miaraka ao ve mpivady ray trano tsy normal ane zany fa zay zany zavatra milaza eto ka zao le izy pasteur hoe ahoana moa no mety fisehoan'zany am'izao andro renatsika zao am'le hoe profoma kristiana mantsy zany no ifandraisan'zay de tsotra be le izy am'izao fotoana izao zany dia mety miseho ainko io voalazany Isaia io misy olona milaza fa kristianina tononona amin'ny anaran'ny Kristy kristianina fa ny zavatra ataony de zao ny haniny ihany no hoaniny ary ny lambany no tafiny fa tsy ny lambany lay lehilahy de tsy iza fa Kristy ary tsy ny hanilay lehilahy no hoaniny hoe miara-mihinana amin'ny Kristy izy tsy miara-mihinana amin'ny Kristy izy fa ny haniny izy manana ny haniny hoaniny fa tsy miara-mihinana amin'ny Kristy de ndao vakitsika pasteur hoe inona kay ny hanin'ny Kristy ary inona kay ny hanin'ny Kristy de ao amin'izao natoko faefatra de efatra amin'ny telopolo de ndao vakina fa tena mazava be le voalazan'ny ten'Andriamanitra eto zany mba azavaina tsara amintsika le izy mba tsy hatonga atsika ho anisan'ireo vehivavy voalaza amin'ny Isaia toko faefatra de zao voalazany zao natoko faefatra andiny fa efatra amin'ny telopolo hoy Jesosy taminy de ahoana izy Jesosy ny haniko de ty zany hany Jesosy ny haniko Jesosy dia ny manao ny sitrapony zay naniraka sy ny mahavita ny asa zay ka ny hany Jesosy de misy zany olona milaza fa kristianina de tsy mihinana ny hany Jesosy io izy zany hoe tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra satria zay ny hany Jesosy de manao ny sitrapony zay naniraka azy zanina pasteur no voaresaka ato amin'ny somary vakiky kely ndalatsoratra ato amin'ity boky ity hoe manokana ny tenanao an'Andriamanitra raha vao maraina ianao ary izany Jesosy raha indrindra fanao Jesosy mantsy aoka ny fivavakao toy izao raiso atompo ho anao manontolo ny fikasako rehetra apetraka eo atongotrao ampiasao amin'ny fanomponanao ao an'io tomera amiko ary eo ka ny asako rehetra atao ao aminao zay zany le sitrapon'Andriamanitra isako fo zany ny olona anankiray de tokony inona indray ny sitrapon'Andriamanitra ao ataoko androany zay indrindra zay zany le am'izay de hoe ny hany Jesosy no haninao fa tsy hoe ny haniko ihany no haniko zay sitrapoko ihany no ataoko ohatran'izay zany ny tenen'le vehivavy na ny fiangonana moa zany zay milaza tononona amin'ny anaran'ny Jesosy kristianina dia
ny teny izy hoe ny hanina ihany no hanay zany hoe ny sitrapona ihany no ataonay fa tsy ny sitrapon'Andriamanitra ary ny sitrapon'Andriamanitra ny pasteur dia mazava be ny sitrapon'Andriamanitra dia ny hitandremantsika ny didy zay indrindra dia fandray amin'le fankataovana telo izy misy anankiray koa zany azo jerena hoe profo mahakristianina na fitombona amin'ny kristia dia eo amin'ny asa sy ny toe-piainatsika miasa tahaka ny asany kristy sika narisy-poa manao asa ampahitsiana sy amin'ny rariny tsy misy zavatra mpivaritra tsy mangala fatra tsy mangala danja sy ny sisa manao ampahitsiana mety ho sarotra ihany zany amin'izao fiainana izao fiaino kolikoly ity fa zay zany no zara tokony iseho amin'ny kristianina fiainana tahaka izay ary ny anankiray dia hoe ny toe-piainatsika zany dia toe-piaina mangoraka satria zay ny Jesosy zany hoe mahafantatra ny zavatra mahazo andreo manodidina zany dia mba honena azy reny dia manao azy azo atao tanan'Andriamanitra zany tsika metina manampy ny hafa mba namaivana ny fahoridy zay indrindra ary voalaza ny ten'Andriamanitra ane zany zay le toetran' Jesosy zay dia voalaza mazava be le teno amin'ny Matthieu 7 Matthieu 7 ny andiny fa 1:30 dia zao voalaza hoe ary no nahita ny vahoaka Jesosy dia naonena azy ny fijerin'ireo satria nampahatraina ireo ka nafoy tonyondry tsy misy mpiandry izay le hoe toe-piainana ao amin'le lohateny momba azy mantsy zany izay miresaka ny amin'io hoe ny asa sy ny toe-piainatsika dia voalaza n'io ten'Andriamanitra io hoe Jesosy zany rehefa mahita ny olona dia honena azy Jesosy honena azy Jesosy dia izay anko mba tiany Jesosy mba hananatsika izay toetra zay nefa tsy ho tanteraka ka tsy mahalala hoe iza moa Andriamanitra sika ny fahalalàn'Andriamanitra araky ny hitatsika teto dia amin'ny alalan'ny zavaboary zay zao no ahafantarantsika an'Andriamanitra aloha ary ny anankiray dia miteny atsika amin'ny alalan'ny fitondrana ataony izy tsara ny fitondran'Andriamanitra atsika fa raha ohatra ny devoly rehefa tsy manao ny zavatra ataony dia ahoana tonga dia fa avy izy mamely atsika eo ihany koa amin'ny alalan'ny fanahy masina ao am-po zay zany fomba isan'Andriamanitra ary indrindraindrindra ity soratra masina ity zany hoe zay moa teny an' Jesosy hoe ireny manambara ao izy raha fantatra zany Andriamanitra Jesosy dia atao am'izay le zavatra miainany manaraka azy isika fa eo amin'le fiainana sy fiderana pastora dia fivavahana sy ny fivavahana moa zany dia hoe rivotra iainan'ny fanahy zay ny fivavahana dia ilaitsika io tsika so eto miaina raha tampianana ray minitra mety ho seposepotra ihany raha vita raha ohatran'izay koa ny fanahtsika rivotry ny fanahy moa zany ny fivavahany raha vao tsisan'io rivotra io tsisy aina zany dia maty ny fanahtsika dia le vavaka no rivotry ny fanahy ainy fanahy no vavaka dia izay mahatonga ten'Andriamanitra milaza hoe mivavaha ka aza mitsahatra ao izy mivavaha ka aza mitsahatra ah Jesosy mihitsy aza moa ny tenan'izay tamin'ny mpianatra hoe mivavaha mandrakariva mivavaha mandrakariva ya ny vavaka moa dia resaka na atao amin'ny sakaiza ny teny anazy teto moa zany dia famborahana ny fo amin'Andriamanitra toy ny amin'ny sakaiza tiana indrindra tsy misy zavatra fiainana zany tsy hoe hafa no tenenina ato fa hafa ny ato ny fakatỳ amin'izao fotoana mety hanao an'izay hoe tiako anao efa misy olo hafa koa ka any mibadika any fa le izy zany amin'ny an'Andriamanitra zany dia tena hoe tena atao sady hitan'Andriamanitra neny ao anatsika ao sisa tsy maintsy manao atao izany tsy noho mba hampafantaratsika n'Andriamanitra ny toetsika ihany fa mba hahatonga atsika koa ho afaka andray azy resaka koa moa zany hoe fivavahana dia tsy mampidina an'Andriamanitra fa manandratra atsika hoe eo amin'Andriamanitra ny amin'izay efa marapara antsika pastora misy resaka mba ny atao hoe fisalasalana atao ny resaka ihany koa ny amin'ny hoe fifaliana ao amin'ny tompo mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo zay izy le ten'Andriamanitra
Filipianina efatraefatra ny amin'izay zavatra izay le amin'ny fisalasalana moa zany dia mindraindray a mety tratra n'izay zavatra izay isika kanefa mila miorona eo amin'ny Andriamanitra trany isika mijery ny fomba tantanan'Andriamanitra atsika tamin'ny lasa izay no ahafahantsika mijoro manoloana ny fisalasalana hoy Kristy hoe raha misy olona tany sitrapony dia alalany amin'ny fampianarana izy zany hoe ny fampianarana Kristy fampianarana Andriamanitra zany dia tokony ampiorina atsika fa tsy atonga atsika irorosaina isalasala ny amin'izay ary misy teny ato hoe rehefa mitombo amin'ny fahasoavana ny olona dia ahazo fahalalana mazavazava kokoa ny tenin'izy zany mitombo amin'ny fahasoavana zay no momba niny 7 andro ny arantsika teteny ny rarina amin'ny mpiainy dia mba hanao fanandramana tsy ny mpiainy sy mpijery ihany fa isika rehetra mihitsy tsy misy afaka hitemo hoe za tanteraka na za koa efa manana ny fahamasinana ny amin'izay zavatra izay fa dia anjarantsika izany no mitrandraka sy manatanteraka ho zavatra efa noenona sy narahana teto ao amin'le efa amaraparana n'ilay dindinitsika zany zao pasteur a dia ny zavatra anankiroa zany teboka anankiroa zay angaman'izay no amaranako ny anjara fitenenana zay tiako ho ampitaina amintsika zany zao no natoko fahafito amin'ny folo andeha fahatelo a dia milaza ilay ten'Andriamanitra hoe ary izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao zay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy zay efa nirainao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra an'Andriamanitra fahafantarana an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy fantatsika marina ve io Andriamanitra io ohatrany hoe mora be milaza n'lay teny fa eo amin'ny fanatanterana azy tena satro ahoana tokoa moa zany ny hafantarana an'Andriamanitra azontsika atao hoe ny mahafantatra an'Andriamanitra marina satria na ny anjely masina aza hoe tena mahafantatra an'Andriamanitra ve Jesosy moa dia nilaza hoe tsy misy mahafantatra ny ray afa-tsy ny zanaka zanaka no zay ohatratra ny ray izy no tena mahafantatra ny ray dikan'izay zany dia ny tokony ataontsika zany dia mila mamantatra an Jesosy zay kely izy raha tia hafantatra an'Andriamanitra sika dia mila mamantatra an Jesosy tsika ary ny Jesosy azontsika atao tsara mahafantatra an Jesosy satria Jesosy tonga olona teto ambony tany izy tonga olona izy niaina teto ambony tany izy dia nampiseho ny ray izy zay mahatonga Jesosy nyteny tamin'ny Tomasy hoe zay nahitany dia nahita ny ray izy satria izao sy ny ray dia ray ihany dia tonga teto izy mba nampiseho an'Andriamanitra ray zany dikan'izay raha tia hafantatra an'Andriamanitra sika dia mila mandinika an Jesosy mandinika an Jesosy mibanjina an Jesosy dia misy tena milaza an'izay pasteur tamin'ity taridalana ny vakitsika ity hoe raha manokana orairay isan'andro isika hibanjinana ny fiainan Jesosy hibanjinana ny fiainan Jesosy andiniatsika ny asany andiniatsika ny fiainany indrindra ny toejavatra nyseho tamin'ny fiafaran'ny fiainany mandinika mibanjina an Jesosy Kristy inona mahatonga an'izay ary inona mety vokatr'izay dia misy toko sandin'izay hovakiako ao amin'le Korintanina faharoa toko 7 ny 9:20 dia izao ilay voalaza ny ten'Andriamanitra Korintanina faharoa toko 7 ny 9:20 dia ozy izy mivoalaza hoe fa isika rehetra kosa amin'ny tava tsy misarona dia mijery ny voninahitry ny tompo toy ny amin'ny fitaratra dia inona zavatra amin'izay ka ovana hahazo izany endrika izany indrindra avy amin'ny voninahitra ka amin'ny voninahitra toy ny avy amin'ny tompo dia ny fanahy mijery ozy izy mijery ny voninahitry ny tompo isika toy ny amin'ny fitaratra dia rehefa mibanjina an Jesosy tsika
mijery an jesosy lay tompony finoantsika ao izy sady mpanefa azy dia ovana isika ao izy ovana azo zany endrika izany de jereo tsara ny lohateny zay nydiniantsika reo toetra an jesosy ny akamaroan'izy ireo toetra an jesosy avokoa fanoloran-teny fiadanana finoana fahalalana an'Andriamanitra ny fitombona sy sisa toetra an jesosy ny akamaroan'izy ireo de mba tanteraka an'izy ity zany satria efa tapitra moa zany le 100 andro de zao ny zavatra tokony tohizanao zany mba ho tanteraka le fanovananao ho fanovananao mba hitovy am'le endrika de mila mijery an jesosy ianao mibanjina an jesosy isan'andro de mibanjina an jesosy kristy mijery an jesosy kristy zay ny point voalohany ny teboka faharoa zay tiako hozaraina ko zay amarana koa ny fitenenana dia le hoe ny dia hoe ao am kristy zay le lohaten'le tadalana atsika dia hoe ao am kristy raha ny tena marina de zao ny olona anankiray zay eo am jesosy ary miaraka am jesosy zay moa zany le hoe 100 andro miaraka am kristy de miova tanteraka am fiainana ny zavatra nyseho voalaza ny testamenta vaovao fa rehefa nanapa-kevitra reo olona anankiray hanaraka an jesosy tena niova mihitsy ny fiainana zay olona niaraka tamin' jesosy zany dia niova ny fiainany ny zavatra maro be nyseho taminy mety narary izy angamany de sitran jesosy tahaka an'izany zao Marie lay mpanota moa zany jangajanga zay mihitsy ny fiainana fa rehefa tonga teo am' jesosy izy nentina teo am' jesosy izy saika hoe hotoram-bato kanjo rehefa tonga teo am' jesosy izy navelan' jesosy ny elony zaho izy tsy manameloka anao mandehana de aza manota intsony zay le hoe fibebana sy fekekeloka mandehana de aza manota intsony miovany dikan'izay miova metanoia aza manota intsony fa nanomboka hatreo niaraka tamin' jesosy io vehivavy io Maria moa zany izy io niaraka tamin' jesosy foana izy nanomboka hatreo ary tena niova tokoa ny fiainany nanomboka hatreo de mahita koa tsika amin'ny baiboly tantarany Enoka raha any amin'ny testamenta taloha zany de Enoka zany no voalaza fa niara nandeha tamin'Andriamanitra Enoka niara nandeha tamin'Andriamanitra Genesis 2:5 milaza azy fa rehefa niara nandeha tamin'Andriamanitra Enoka de nalain'Andriamanitra izy fa talohany nanalana azy izy de hita fa nankasitrahan'Andriamanitra izy zay tsara nankasitrahan'Andriamanitra izy rehefa niara nandeha tamin'Andriamanitra de tia maky sy andininy ray zany ny tena maranako azy ao amin'ny Efesiana 2:2 Efesiana 2:2 de zao ny voalazany ten'Andriamanitra de ozy izy Efesiana 2:2 ao aminy no irafetany rafitra rehetra mitombo tsara ho tempolo masina ao amin'ny tompo tsika zany ny tiana olazaina eo satria tsika dia tempolo io fanamasina izy ny ten'Andriamanitra de ao aminy Jesosy Kristy ny fehizoro raha mamaky ny andininy eo ambonitsika de milaza izy hoe Jesosy Kristy no fehizoro indrindra dia ao am' Jesosy no irafetany rafitra rehetra mirafitra ao am' Jesosy daholo zany mirafitra ao am' Jesosy ary rehefa mirafitra ao am' Jesosy ianao mitombo tsara ao izy zay voalazanao mahafinaritra be mitombo tsara ho tempolo masina mitombo tsara de zay le hoe mitombo amin'ny famasinana rehefa mirafitra ao am' Jesosy ianao de mitombo tsara amin'ny famasinana de sy tanteraka am'izay fotoan'izay le hoe ao am' Kristy ianao ary miaraka am' Jesosy isan'andro mirafitra ao am' Jesosy ny fiainanao zany de mirafitra ao am' Jesosy isan'andro Andriamanitra ne hitay atsika rehetra Andriamanitra ne hitay ihany koa ka mba ho tanteraka aminao izany tena Andriamanitra zany ka hitombo ao am' Kristy tokoa ianao ka zay le hoe
hoe ao am jesosy ianao raha nandinika ty tahadalanyty tsika hoe ny di hoe am Kristy de mino aho fa mino izay mirahalahy pastora fa tanteraka aminao a io lohateny io hoe tonga eo am Jesosy marina ny dianao de mitombo tsara ianao ary mahazo ny fiadanana sy ny zavatra rehetrarehetra fifaliana ao amin'ny tompo sy ny sisa araka ny tahadalana zay nodiny atsika ihany ary avana malala zay no masaka azo natolotra fa Andriamanitra no mameno be dia be am'izay tsy feno eo amin'ny zavatra fanandramana ataotsika mba hiaraka amin'ny Kristy eo amin'ny fiainana zay moa ny tanjony rehetra zany zay mitanjonsika kristianina dia sokatsika Andriamanitra pasteur ny amin'ny navitan'ny zavatra androany ndikaba no farana mivavaka izy atatsika ny pasteur Andriaparatiana Fanera mba ampiraitsika mivavaka eny ary ndao hoentinambavaka ny fiainany tsiraray avy amin'ny alalan'izany tahadalana zay ny rahantsika izay hivavaka isika Andriamanitro raha inay zay ny an-danitra efa nity anay ianao fony mbola mpanoto izay dia maty amonjy anay Jesosy Kristy nampiseho ny fitiavanao anay tokoa ianao tompo ataovy tsapa anay izany fitiavanao izany dia lay fitiavanao zay namonjy anay ho afaka amin'ny fahotana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Jesosy Kristy dia no mpamonjy tsy misy famonjena hafa tsy Jesosy Kristy irery any no afaka mamonjy anay ampio zay mba hatsapa izany fa tena mila an Jesosy ny fiainanay mila an Jesosy izahay na am'izao fiainana zao na am'izay fiainanay ho avy dia tena mila an Jesosy zay fa raha tsy eo Jesosy dia zava-poana ny fiainanay eto tompo misaotra noho ny fitahina zay nomenao na fahanay nandray afatra avy aminao nandritra n'izay 100 andro izay mino izay fa efa nanova ny fiainany tsirairay avy tokoa ianao ary efa nanome fiainana famelan-keloka fiadanana fahatokiana finoana fiderana fifaliana efa nanome fanolora-tena tompo mino izay fa efa nanova ny fiainany tsirairay avy tokoa ianao ary manomboka zao isan'andro aoka mba hirafitra ho aminao ny fiainanay tsirairay avy ka hitombo tsara izay amin'ny famasinana ka ovana isan'andro hanana lay endrika de tsy iza zany fa ny toetranao Jesosy Kristy koa misaotra noho ny fitahinao misaotra noho ny famonjenao misaotra noho ny fahasoavana zay ataonao aminay tahio nisam-batan'olona tahio ara nisa-tokatrano amin'ny anaran'i Jesosy no hanonana izany vavaka izany amen amen eny ary ava-malala isany ny farana ny fotoana teto tamin'ity androany ity somary lavalava ihany kanefa moa tenin'Andriamanitra le izy mino fa dia tsy namona aminainatsika ny amin'izay zavantsika ny pasteur Andriaparatiana Fanera niaraka teto tamin'ity folakandro ity mirary takariva eo ambany fitarihan'ny tompo amintsika tsirairay avy ary andehtsika anaraka antsakira milohan'ny idirana amin'ny fandaram-potoana manaraka indray atao amin'ity tambajotra serasera sy ny radio Asisy ity
avo ainao anao mana fanomezana avy any andanitra mana reo talenta kanto avy amin'andriamanitra natolotra hoay sakafopanay hoan'izao tontolo izao mana mana fihirambavao manamratravoniavo numihubiza manamratravoniavo 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 ainao anao mana etaetaniraponina anefitra mana vetsovetso fifalinirapanefitra hirani fity kalona odori isaorakularaitsito mana mana jesosy lay filo mana etaetaniraponina anefitra mana vetsovetso fifalinirapanefitra hirani fity kalona odori isaorakularaitsito mana mana jesosy lay filo mana mana jesosy lay filo filo tanany hatrany fatena fantany aritany razay olana miseho eto antany tsisy tsy vitany apetrao ampela tanany hatrany fatena fantany aritany razay olana miseho eto antany tsisy tsy vitany Jesu Kristy sananarany efantatsy kiany tantarany ento faofanany avokoro sento ento faofanany avokoro sento fahaolana omeny maimaimpona fahandrasany ianao angataka zay mitranga de hampitombo finona antsoy Jesu hanafaka Jesu Kristy sailonarany efanta
Izao de tsy mahalala ny lalan-kaleko fianao no iangaviko hitantana tsy haiko ny salasala raha ianao ny anterako ianao ilay toky sy lapana izao de tsy mahalala ny lalan-kaleko fianao no iangaviko hitantana tsy haiko ny salasala raha ianao ny anterako ianao ilay toky sy lapana verao talavitrana andramanitro verao tsy mahitatao oritokikyo aza lavinao tiako mba ho toavinao riray be fity avika mamaly ianao lay mpiandry tsara no ianteherako ampinya sy vatolampy fiarovako la iany ely sy toky aminao tsy mba misy aia mpiaro aminireo fakampana ianao lay mpiandry tsara no ianteherako ampinga sy vatolampy fiarovako la iany hery sy toky aminao tsy mba misy aia piaro aminireo fakampana verao ralavitrana andramanitro verao tsy mahitatao oritokikyo aza lavinao tiako mba ho toavinao riray be fity avika mamaly verao ralavitrana andramanitro verao tsy mahitatao oritokikyo aza lavinao tiako mba ho toavinao riray be fity avika mamaly riray be fity avika mamaly riray be fity avika mamaly niatsarana Jesosy no irairaikyo
famazana tsy takatriny sakio ireo soa natolotra taminy fiainako sany toko menonao ny taranako nyatsarana jesony irairaikio famazana tsy takatriny sakio ireo soa natolotra taminy fiainako sany toko menonao ny taranako tsy misy teny mahalaza tsy misy asa mahatoraka tozava mahagaga arikio malaza indro fa mahoraka tsy misy teny mahalaza tsy misy asa mahatoraka tozava mahagaga arikio malaza indro fa mahoraka naiza no hiantsoko anao ray tena sakaizako mandraky zay mpamonjy aminy sarotra tsisy ady varotra hetsary anao manaiky zao tontolo izao naiza no hiantsoko anao ray tena sakaizako mandraky zay mpamonjy aminy sarotra tsisy ady varotra hetsary anao manaiky zao tontolo izao tsy misy teny mahalaza tsy misy asa mahatoraka tozava mahagaga arikio malaza indro fa mahoraka tsy misy teny mahalaza tsy misy asa mahatoraka tozava mahagaga arikio malaza indro fa mahoraka lazainare izaina treanao ry tompo fanavotana izao tontolo izao kapokasy Yesu navaky fo izay no sandany fiainako tsy ay laza
re izay natrehanao ry tompo fanavotana izao tontolo izao kapokasy Yesu mavaky fo izay no sandany fiainako Jesosy izao no tokony ho vokapoka satria ny fiainako dia ho tano mandrakotra Intiny tenako anao manolo tena olombaova Efa ely anao no te anavotray fonimbola tiarakory ny tena sy fanay fizaho nony minya langarana tsy laitry ny antso fananarana Jesosy izao no tokony ho vokapoka satria ny fiainako dia ho tano mandrakotra jereo intiny tenako anao manolo tena olombaova Jesosy izao no tokony ho vokapoka ny fiainako dia ho tano mandrakotra jereo intiny tenako anao manolo tena olombaova manolo tena olombaova Iangao kahody hiverinao antranondray eny aza manody traneny na mivaivay nie fitena fa mahatokan-dalana nefaradzerena tsisy fivoyandakana heresika maloto zariorisy mahantra sambatra azy ireo mpanompo fa ny raiko no miantra Rousseau itazana etia la vida vita fefambirimbazana la iaina kely sy fanahy lasa nivetsoko mahatsia ireo taloha mipololotry zany setoko mamelovelony ao ampo eresika maloto
mahantra sambatra azy ireo mpanompo fa ny raiko no miantra na de hanompo aza te hiforakoriray fefatsy sahaza tsy mendriky zanak'indray indro lay dadako miazakazaka ery ny afalina sy fity ty zanako efa maty fa velona indray tena mila tsy ho taty ny rano masonao riray ty zanako efa maty fa velona masonao riray metezi anao itombanda fianao de tsy afa anatrehandray fa zanany mandraky izay o mahereza mitraka metezi anao itombanda fianao de tsy afa anatrehandray fa zanany mandraky izay kaninonino nasedra aina mifaly maningotra aina tamelanao irery lay mpamonjy ty mitantana nidy kaninonino nasedra aina mifaly maningotra aina tamelanao irery lay mpamonjy ty mitantana nidy Eikyo fa fantany avoko ny zava-dratsy nanisoa koa aza feno fanahiana fomeny fanampiana eikyo fa fantany avoko ny zava-dratsy nanisoa kuwaza feno fanahiana fumeni fanampiana kanino neno nasedra aina mifali maningotra aina tamelanao irery lay mpamonjy ty mitantana nidy kaninonino nasedra aina mifaly maningotra aina tamelanao irery lay
Ny pasteur Rakotarmine Norvin talian'ny département tan'ny tanora tamin'ny fédération de Madagascar fovoany ny chef Guépard mankasitraka ny namana ato amin'ny Oasis FB Oasis nanasanay hiaraka amin'izao fotoana androany izao maromaro ihany nasaina fa izay mirahalalo ny tonga eto zao raha misy tonga moa reo namana arahaba soa arahaba tsara fa dia zay aloha no eto iresadresaka ny amin'ny tapany voalohany mikasika ny amin'ny atao hoe global youth day mialohany zany rehetra zany anefa manolotra ny arahaba sy ny firarintso ho antsika rehetra zay manaraka tsy tapaka n'izao fandaharana zao ary manaraka ihany koa ny fandaharana rehetra zay mitranga global youth day inona moa ny tena heviny inona ny tena dikany inona ny tena atao ao anatin'izany andro zay marian'ny tanora manokana izy io maneran-tany anaovany zavatra anehoan'ny talentany anehoan'ny maizy azy na ao anatin'ny fiangonana na eo anatrehany fiarahamonina zay mifanerasera aminy amty taona araka amin'ny 24 ty zao ohatra de mivoaka ny velany ny asa zay atao manatratra ny any velany ary zay ny anentanana ny isa-piangonana rehetra zay ny anentanana ny tanora adventiste rehetra mivoaka kely tsika somary mivoaka kanefa mifandray am'izao zavatra ho resantsika zao ihany tamin'ny alahady teo ny italian'ny départementan'ny tanora ao amin'ny union ny ranomasimben'ny fivondronan'ny ranomasimbe indianina zay misy atsika dia nandefa ny promotion voalohany am'lay master leader le silla zany nisy investiture natao nisy dimmenada no ny salotra an'izay mahafoloa eo am'lay silla izay mialohany nametrahana an'ireo anefa dia nametrapetraka namariparitra ary nanofana ny fampizara teo anatrehan'ny fiangonana teo anatrehan'ny tanora rehetra ny talian'ny départementa fa anisan'ny zavatra zay tena takina ataon'ny tanora dia le hoe andro manokana ho an'ny tanora global youth day zao anefa tsy ampy le ndray andro fa ampianarina ary eo ny anehoantsika ny zavatra sy ny traikefa rehetra zay ataontsika de mandritry ny taona maninona mora mandritra ny herinandro mihitsy koa azy manao an'izay foana le tanora ao amin'ny fiangonana satria tsy ho tratra daholo tsininy ny olona zay manodidina be debe ny zavatra azo atao be debe ary malalaka tsika mitindray mitoraka ty amin'ny zavatra zay homanina sy heritreretintsika ka mandritra n'ilay herinandro raha afaka misy manatanteraka an'izay de tsara indrindra mbola tohizana izy zany ao anatin'ny herinandro fa tena fiainantsika izy ty ka ao anatin'ny fitakina mihitsy zany ny olona anankiray hitarika ny tanora ao amin'ny fiangonana dia tokony manana fiainana sy firenkevitra tahaka an'ity global youth day ty eo amin'ny fiainany mandrakariva zay ny tena manavanana antsika moa fa raha vo atao amin'ny anarana teny gasy izy ty na tononona le lohateniny fotsiny misy manao hoe zida misy manao hoe GID fa de global youth day izy zany zao ka zay no anisan'ny mahafinaritra amin'izy ty satria arakaraky ny anaovan'le tanora manao izy amin'ity taona ity de mahita ny tombontsoa amin'ny fanatanterahana an'izay satria afaka mizara zavatra afaka mifaneraseraman'olona afaka miresaka afaka miteny izy miseho hoe ny tanora nge ampianarina tsikelikely ary am'toe zavatra tahaka ny reny no anandrama ny manatanteraka tsikelikely ny zavatra rehetra zay tokony ho ataony ary tsy mahagaga raha ho arinao satria zay ny fanofanana omena azy de lasa fiainany de ao anatin'ny fiangonana tsy gaga tsika hoe tanora ny io fa natao anatin'ny fikambanana tanora adventiste loholom-piangonana filohatsampana manana ny maizy azy any amin'ny fiangonana rehetra zay misy any ka de zay zany raha fariparitana tsotsotra no mikasika an'ity global youth day ity isarana manokana ny any amin'ny foibe maneran-tany satria mitsinjo amin'ny tena izy mantsy ny minanfa sy ny tanora adventiste ray ihany
mifampizara zavatra atao sy fitsinjarana asa fotsiny raha ny tena marimarina fa nampidiriny avy any amin'ny foibe maneran-tany ray fa misy an'izany global youth children de mitovy amin'ity inona le izy ty andro anankiray ity zany manao koa ny minanfo de zay le anazarana an'le tanoratsika anazarana an'le fiangonatsika hiara ifanoana hiara iasa hiaraka amin'ny zavatra rehetra zay tokony atao ka matoky zahay any amin'ny tanoran'ny fiangonana rehetra any matoky zahay fa hanao ny fandaminany tsika rehetra ka zay no afatra hoe ahoana le tena fanaovana azy efa antaonany maro efa amapolo taonany zao no nanaovana ny global lifday teto amin'ity union zay misy atsika ty fa ndraindray izy io mbola tsy tena tsapany fiangonana ndraindray izy io mbola manahirana ao anatin'ny fiangonana fa zay no andefasana afatra amintsika mpitandrina mpiaramiasa andefasana afatra amintsika ray aman-dreny loolona zay mitantana ny fiangonana andefasana afatra amin'ny komitiny fiangonana fa ny global youth day zany zao amin'ny sabata amin'ny sabotsy zao fa 20 ny volana mars taona 2024 de miara tonga ao anatin'ny fiangonana fotsiny ny tanoratsika de miaraka manao fanombona mihira vavaka sy ny isan-karazany de lasa am'izay izy mivoaka manatanteraka ny zavatra tokony ho atao amin'ilay global youth day lasa izy mandeha mizarany mandeha mifanerasera fa saingy zao kosa asina ny laminy fa tsy hoe nalefa ny tanoratsika no nalefa le akizy de hoe mandehantsika manao zavatra mivoaka ny velany any lasa izy de tonga de any amin'ny toerakafa ny andehanany fa mila pitarika mila fifehezana zany ny tanoratsika manatanteraka an'izay zavatra zay de vita ny zavatra rehetra natao tany amin'ny manodidina de miara miverina ao am-piangonana indray miara misaotra an'Andriamanitra miara midera an'Andriamanitra ny amin'ny asa zay natao de faranana ny fotoana iny sabata maraina iny azo atao ny mampiditra ny sekolo sabata mialohan'izany rehetra zany atao tsara mihitsy ny lesona ny sekolo sabata ny fotoana ny sekolo sabata rehetra vita zay miara mivoakatsika dikan'izany zavatra efa homanina mialoha ny global youth day fa tsy hoe mivoaka ianao de mitady fotsiny hoe hoaisytsika zany andao ndray makary zany ny sasany de ny sasany maketsy tsy zay le izy fa tokony efa voahomana mialoha hoe zavatra ohatran'izao no ataontsika amin'ny toerana etsy no anaovantsika azy milamina tsara ny fandaminana rehetra efa nampiomanina ny olona rehetra sy ny amin'ny zavatra rehetra zay atao ka amin'ny akapobeany zany de mba anaraka n'izay lamina sy ny toromarika rehetra izay ny any amin'ny fiangonana rehetra azahoana manatanteraka ny fiangonana ny tena manao an'izio kanefa azo atao any amin'ny secteur azo atao any amin'ny district arakarak'izay lamina sy ny fandaminana zay tokony anaovana azy ny fédération ary afaka manao amin'ny toerana manokana raha ohatra ka ilainy zany sy ny union dia izay no anatanterantsika ny amin'ity global youth day amin'ity taona 2024 ity raha manao an'izany ny tanoratsika araky ny antso zay nalefa teo araky ny fandaminana sy ny toromarika zay nylazaina teo tsy hoe alefatsika fotsiny am'izao akory eka anareo tanora zany mandehana nareo de tsara mihitsy ho antsika ray aman-dreny ary zay koa ny tanana antsika ray aman-dreny manomboka zao hoe ndraindray mivoaka any le zanatsika ndraindray mandeha manao an'le zavatra any le zanatsika fa rehefa miverina ka misy zavatra sanatria hafahafa na tsy de mifanaraka am'izay eritreretintsika de tonga am'izay le kina maro isan-karazany hoe maditra ny tanora inona no ataonareo anatin'ny fikambanan'io mianatra zavatra tsy manjary nareo ao sy ny sisa fa andao mihitsy hiarakitsika andao hiara entanytsika andao hiara ifanampy ifanohanitsika fa raha eo nareo loolom-piangonana eo nareo ray aman-dreny ao anatin'ny fiangonana manohana manampy na tsy manao fanamina azy misy an'le polo manokana avoaka ty amin'ny promo na tsy manao an'iny polo manokana iny azy anareo na tsy manao ny fanamina mahatanora adventiste azy anareo de entanina
andao hiaraka hifanoana ary zao tsy miaraka hifanoana fotsiny amin'ny alalan'ny herim-batana sy ny heritsaina sy ny rehetrarehetra fa andao toanana amin'ny lafiny rehetra le tanoratsika ka amin'ny zavatra rehetra zay ataony a maninona moa raha misy budget avoakan'ny fiangonana maninona moa raha nanomana an'izany ny tanora toanantsika amin'ny budget avy any aposy sy ny zavatra maro isan-karazany zay manome amin'ny mpifalinany ny tian'Andriamanitra ary zay nandray maimaimpona dia tokony hizara maimaimpona ihany koa eto zany a any amin'ny lafin'ny fahasoavana no resahana an'izay kanefa mety tsara ihany koa ry azo atao indrindrandrindra mihitsy koa amin'ny toe-javatra tahaka an'izao raha mba mitondratondra kely avy any an-trano na zavatra ohatran'izany anontaniana no le ao am-piangonana inona ny zavatra ho ataonareo sasany ane misy manao sakafo masaka sasany misy manao mizara fitafiana sasany misy manao manampy amin'ny torohevitra sasany be dia be le zavatra atao dia arakarak'iny no hanoanatsika sy anabiantsika an'ilay tanoratsika global io fiday ny chef requin docile moa miaraka amintsika eto ihany a afaka manampy afaka miresaka izy afaka manambara n'izay tokony mbola ambara mikasika amin'izay global io fiday fa dia ao anatiny zao vanim-potoana zao mihitsy tsika miditra tanteraka ao anatin'izany a ka dia omentsika ny chef requin docile ny anoizana an'izay global io fiday zay avy amin'ny filohan'ny départementa nanome ny fitenenana tsy misy madilana ho tetenina na banga ho fenona ny zavatra nalazainy teo fa manatevina angamba sy manamafy fotsiny fa fotoana zay araky ny voalaza teo anehoantsika ny mahantsika atsika izao hoe manahoana moa zany tanora adventiste zany a manoloana ny fiarahamonina misy azy izay toe-javatra zay tsy fisehosehoana zany a fa kosa fanehoana fa irak'Andriamanitra sika eo amin'ny manodidina eo amin'ny misy atsika rehetra koa raha nyresaka n'izay global youth day zay ny filohan'ny départementa teo dia tia nanotritantitra zay hoe aoka mba tsy hisy mihitsy na dia fiangonana ray aza ka tsy hanatanteraka izany toe-javatra zany fa samy mba hirohatra sika irahina sika hanatanteraka izany fotoana mahafinaritra izany ary arakaraka ny finiavantsika mahatonga an'izany fotoana zany hafinaritra voalohany indrindra isika no finaritra faharoa finaritra amin'ny fiangonana ary azo antoka fa finaritra koa ny fiarahamonina misy atsika fa dia manantena fa samy hatanteraka izany amin'ny kitsipo ampitiavana ny tsirairay avy a ary ho an'Andriamanitra reriny ny voninahitra mankasitraka ndrindra. Stay.
dia manantitra ny arahaba ho antsika mpiaino rehetra ary ny tompony hoe mba hiasa ao anatsika ka ny afatra zay hoampitaina am'izao oratsy fotoan'izao a de mba hidolany ampontsika tsiray avy makatsika ihany ko reo mpiara-miasa reo mpikirakira mifampitana zao onjapeo zao ary isorana manokana izy reo mba eo aminatrehany zany toejavatra izany ty androany ty moa zany dia iresaka manokana ndray sika ny mikasika ny I will go andeha aho tsy zavatra vaovao toto zany satria efa nivozina elaela ihany kanefa ny famerimberenana ony a manamafy zavatra ary izay indrindra no mahatonga anay iresaka azy amty androany amin'io ty inona moa le I will go na andeha aho raha maheno le teny ianao hoe andeha aho de be deabe ny fantanina mety hipetraka ao anatin'izay andeha ho aiza andeha ninona zany rehetra zany a mety hipetraka daholo ary matoa misy hoe andeha aho de mazava ho azy fa misy mpaniraka ao ary valin'izay iraka zay a no mahatonga anao amaly manao hoe andeha aho fa izy tokoa moa no maniraka ohatra ny mahafinaritra ny sarika ansaintsika na de fa mahazatra zany toko sy andininy zany hoe iza ny maniraka atsika ary anao inona de lay toko sy andininy efa mahazatra be ntsika ao amin'ny matio toko fahavalamboroapolo ny tiako sarena ansaintsika kely am'ty anio ty de zay hita manomboka eo amin'ny andininy fa 7 manao hoe koa mandehana ianareo de ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy ho amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina sady mampianatra azy hitandrina zay rehetra nandidiko anareo le baiky zany eto mazava be mihitsy iraka misy iraka ampanaovony hoe mandehana ianareo de ataovy mpianatra ny firenena le mission zany zao de ny hoe hanao mpianatra ny firenena rehetra fa maninona moa no asin'i Jesosy manao an'izany tsika nahoana mazava ny antony miaina
ao aminatin'ny valinandro manahirana isika am'izao fotoan'izao zay mahatonga ny fampianarana maro isan-karazany amin'ny famaofao ary ndrany azy de efa ohatrany tsika ntsony zay ho arahana tsy fantatra ntsony izany marina fa ny tompontsoantsika de zao manana tondro zotra isika dia ny tenin'Andriamanitra izany ka raha milaza hoe mandehana de atao mpianatra firenena rehetra tsy atao mpianatra zao tontolo zao fa atao mpianatra ny tenin'Andriamanitra ary matoa irana sika de zao misy toe-javatra manahirana de sady ansaitsika kely amin'ny toe-javatra zay mampisy an'izany iraka izany ao amin'ny mpitsara toko faheniny dia ny andininy fa efatra ambin'ny folo mpitsara toko faheniny ny andinina fa efatra ambin'ny folo vakina amin'ny anaran'i Jesosy dia nitodika nijery azy Jehova ka nanao hoe mandehana am'izao herinao zao ka vonjeo ny Israely amin'ny tanan'ny Midianina tsy efa naniraka anao va nitodika nijery azy iza le azy miresaka indrindra mikasika ny Gideona izy eto fa naninona moa ny rahana i Gideona fa inona ny zava-nisy inona ny zava-niseho fotoana tao anatin'izay azo lazaina fa nampangiry firy ny zanak'Israely io fotoana io ary tonga teo amin'Andriamanitra ny fitarainany vokatr' zany dia nanendrina naniraka tovolahy bery-po anankiray Andriamanitra de tsy zany fa Gideona ny rahana aninona de raha mahitsika de mazava be mihitsy vonjeo ny Israely tafiditra ao anatin'ny toe-javatra tena mangiry firy vonjeo zany mila vonjy zany de mazava ho azy fa tena tafiditra ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka tafiditra ao anatin'ny hirifiry ary hitan'Andriamanitra zany ary zay indrindra no nahatonga azy ny baiko any Gideona hoe mandehana am'izao herinao zao Gideona anie natsapa fa raha ny heriny tsisy dikany eo anoloan'ireo fila Midianina reo tsisy dikany satria Midianina sady betsaka manana fitaovam-piadiana maro isan-karazany ary nampahory zay vokatra rehetrarehetra teo amin'ny zanak'Israely halainy daholo ary alainy amin'ny kery alainy ankery ary rehefa nahatsiaro zany fangiry firina zany zanak'Israely de nitaraina tamin'le ray be fitiavana ary dia naniraka any Gideona izy mandehana am'izao herinao zao fantatr'Andriamanitra ny herenana Gideona ary manoloana an'izay indrindra satria Gideona de anisan'ny tena ko ato amin'ity firenena ty ny anahy kely indrindra ny fianakaviana zany madinika indrindra reo atreny toe-javatra rehetra ka nahoana no za no tendrenao fa entitra ny teny Jehova entitra zay no ilazana azy mandehana am'izao herinao zao natoinona herinao de zay ny baiko manoloana ny toe-javatra misy ankehitriny keo tsika eo anivony zao tontolo zao zinona tokoa moatsika zinona tokoa moatsika manoloana ny etraketraka manoloana ny fahaiza manao zao tontolo zao manoloana ny azo lazaina hoe fandehanana na ny miaina amin'ny atao hoe fotoanany numerika zay kapa no ilazana azy manoloana zay toe-javatra zay zinona tokoa moatsika ary rary ny Gideona raha ny teny an'izay mety ho rary any ko tsika raha hiteny hoe zinona mo aho kanefa entitra ny baikin'i Jehova mandehana am'izao herinao zao tsy mitady ny herin'izy ilay izy fa ny anao no tediaviny anatanteraka izany asa izany tsy maintsy ambaratsika na tiantsika na tsy tiantsika fa mila famonjena tahaka ny zanak'Israely sika ny ponina manodidina antsika mila fanavotana ireo mponin'ireo izy no irahana
raha mametraka izy toy zay napetrany tamin'Isaia manao hoe izy ary no irako ary izy andeha irakay. Inona anao valinao? Mbola iodikodina ve enao? Mbola angatakandro ve enao? Mbola misalasala ve enao satria kely ery sy tsinitsina manolona fahaiza-manao eo anivony zao tontolo zao? Tsotra nefa mazava ny bakin'Andriamanitra mandehana amin'izao herinao zao. Ary ny mahafinaritra dia zao, raha mibaiko anao izy amin'izany hoe mandehana amin'izao herinao zao, dia raha miverina ary amin'ilay matio tseo sika, na dia asiny mandeha amin'izao herintsika zao aza isika, rehefa mamaky an'ilay matio teo dia mazava ary tena mahabe fanantenana e, mahabe fanantenana satria zao lazay eo amin'ny andininy 20 tapany 2 ary indro zaho momba anareo mandrakarivo ambara-pahatonga ny fahataperana zao tontolo zao, ambara-pahatonga ny fahataperana zao tontolo zao. Tsy miala Andriamanitra. Inona no atahorantsika? Izy ny nanome tiako fa indro zaho momba anareo mandrakarivo. Zany mandrakarivo zany momba ahoana ny fiheveranao azy? Androany any raha mpitsy fotsiny amin'ny fotoana rehetra, zay ny dikan'izay, amin'ny fotoana rehetra dia momba antsika Andriamanitra. Ka raha manontena izy manao hoe mandehana amin'izao herinao zao, eny manana ny herinao anao, fa zao mbola manampy be dehibe amin'izany herinao zao ny fidiran'Andriamanitra tsara an-tsehatra hoe indro zaho momba anareo. Tafiditra ao anatin'izay nareo zay ianao, tafiditra ao anatin'izay aho, tafiditra ao anatin'izay isika rehetra. Dia raha manontany azy hoe inona ny atahoranao? Inona mampisalasala anao? Inona mbola mampironana anao? Andeha hiala hamaly lay fanontaniana goavana zay napetraka tamin'Isaia sika. Iza no irako ary iza no andeha irakay. Dia aoka sa mijoro ampahasahina, ampahavononana, ampanetreteny, fa na dia kely aza ny herintsika azo antoka le Jehovah momba antsika. Ka na inona herisetra n'izao tontolo zao, na inona fandrika apetraka Satana, dia mahatoky sika fa io herina anantsika io dia ampiny Jehovah ny azy ary tsisy atohitra na iza izany herin'i Jehovah zany. Ny irina amintsika, ny andrasana amintsika dia ny valiny le fanontaniana ary fahavononana entitra. Ka raha natao izy hoe I will go, handeha aho, dia ndao asorintsika le aintso hoe andeha aho, tonga dia avy hatrany, tsisy atakandro ary zay no irin'Andriamanitra amintsika tsirairay avy. Ekandeha isika tanora rehetra, ary tsy dia ho an'ny tanora ihany io afaka io na io teny fanevy io, fa ho an'ny fiangonana manontolo manerana n'izao tontolo zao. Ka raha mahatsiaro fa tafiditra ao anatin'izany fiangonana zany ianao, mahatsiaro sy mahita ny fangiry firiny ireo manodidina anao ianao, dia ndeha hamaly ny fanontaniana hoe andeha aho. Ny tompony momba antsika tsirairay avy, ka hanana zany fahavononana zany isika tsirairay avy ka handeha tsy ampisalasalana fa hiroso amin'ny fanatanterahana ny baiko ny tompo, dia ny nizara famonjena, ny hizara ny filazantsara, ary indrindraindrindra ampahafantatra ny manodidina antsika fa efa vonona eo amin'ny fanavotana azy ireo Andriamanitra. Ivavaka isika. Raha inay tsara indrindra any an-danitra misaotra anao zahay satria mbola nomenao zao fotoana zao mba hahafahanay mampita, hahafahanay mitondra ny afaka sarobidy avy amin'ny teninao. Mahatoky zay raha eo fa hidona ny ampony tsirairay avy zany afatrao zany, ary ianao mihitsy miasa amin'ny alala fananao masina ka ho tonga izany ho fiainanay, ka tsisy na dia iray aza anda fa samy hamaly manao hoe andeha aho. Noho ny amin'ny anarany sy mitsoto Kristy. Amen. Amen.
nyantso atao afiaom-po mitalao omba eno atogilano nisofinao valeu nyantso atao afiaom-po mitalao omba eno atogilano nisofinao valeu sontsika rehetra makasitraka ny chef Requin docile tamin'le fitarianantsika tamin'le hoe andeha I will go. Voizina maneran-tany izy io atao amin'ny fiangonantsika kehitriny. Ary amin'ity sabata ty zany zao manomboka le global youth day de tonga de mitsofoka ty ny herinandro fiaraha-mivavaka. Tonga de miditra vetrany. Ka natao zay I will go zay satria ny lohateniny herinandro fiaraha-mivavaka ho an'ny tanora amin'ity taona 2024 ty de mitondra ny lohateny mihitsy chef Requin docile hoe andeha. Ny zavatra mampieritreritra tamin'le resaka nataon'ny chef Requin docile teo so de ndray misy tsy tena mahazo fa nyresahany hoe aza mangatakandro ianao tonga de mengia am'izao herinao zao sy ny sisa fa ny olona tsy manana tsy afaka manome. Raha nyresaka ny Gideona
Gideona nge fa fantatr'Andriamanitra tany amin'ny toerana ny afenany ary izy mbola nandehanan'Andriamanitra hoe mandehana ianao a tsy maintsy mandeha ianao a fa nanetry tena Gideona tena mbola tsy mendrika an'izany ka izao fanan'Andriamanitra zany zao le takina anaovana n'ity asa ty kanefa misy an'le zavatra materialy ara-materialy ihany koa anaovana an'le asa ny olona manana ihany zany zao no afaka mizara fa mety le fananana no mety tsy mitovy raha resaka fanana resaka zavatra ohatran'izany a mety le fatrany no tsy mitovy fa ataova azo antoka fa misy mifanan'Andriamanitra tsika vao mandeha manao an'le asa ny problème mantsy amin'le tanoratsika zay le niresahana teo hoe asina ihany le olona mpanohana mpanao fefy encadrement fa ndraindray rehefa mivoaka any tsy tsapan'le ankizy tsony hoe inona le tena ataony ihany ny afaran'le tanoratsika satria misy tanora madinidinika eo a ny afarany a any amin'ny babi any amin'ny biara tsy fantatra tsony zay mety misy anazy a sy ny maro isan-karazany ka ity herinandro fiaraha-mivavaka ity zany tonga de manomboka amin'ny sabata zao ary tombontso antsika ny anomboana azy ity miaraka amin'ny filohan'ny fédération na Madagasikara fivoany ny pasteur André Paratina Faner i président zany no anomboka azy ity voalohany a de ho hitatsika eo fa ifandimby eo ireo mpitantanasa rehetra ifandimby eo ireo talehana départementa maro isan-karazany ka de aza banga mihitsy fa andeha mandra-pahatapitry ny izy rehetra atao anatin'ity famelabelarany ity ka dia zay ny ankasitrahana atsika rehetra nanaraka an'le fandarana teo aloha fa ny mampieritreritra chef requin docile miresaka tsika le hoe mandeha ny aventurier kosa angamba aloha le pourcentage le efatra taona izy zany zao tsy ny manomboko efatra taona 5 taona 9 taona 7 taona 8 taona ary 9 taona klasy enina izy zao so de ary tsy tokony mbola alefa aloha le aventurier inona moa ny fantany amin'izany andeha so de tokony tsy andeha ny aventurier na ny pourcentage misy ohatran'ny filohan'ny départementa isika manoloana zay fanamariana izay araka le voalaza teo tsy maintsy manana ianao vao mandeha de aiza mieritreritra sika fa reny ankizy ireny tsy mba manana ny fanahy diso zany satria Jesosy mihitsy nolaza fa entourage inona ozy fanjakan'ny lanitra mazava ho azy zany fa mba manana ihany ko izy ireny saingy zao tahaka ny zavatra rehetra mila atevenina izy io mba tsy ahatonga ny ankizy anaonao foana de atevenina ka raha mametraka an'le fantany so de tokony tsy andeha ny aventurier dia amafisiny eto zany fa tena tokony andeha ny aventurier saingy le encadrement sy zay zavatra mba tokony ho resahany ihany zany efa mba ampitaintsika mielo fa milaza aminareo fa na de atao hoe mivavaka fotsiny azy nitolo-mivavaka anankiray ataon'ny aventurier manoloana ny olon-dehibe anankiray misy fiantraikany lehibe zany misy fiantraikany ka aoka zany a tsy eritrerititsika hoe mbola zazy reto mbola kely reto hoe dia tsy tokony ianao fa zaro amin'ny lalana tokony aleny ny zaza ka na de lefa lehibe azy izy a de tsy ananiny tsy ala am'izany dia manentana anareo zay a mampatsiahy aloha andeha ny ankizy rehetra sotra ny chef requin docile andeha zany zao ny pourcentage andeha le ankizy kely fa araka ny lazaina tery aloha zany zao le misy an'le fandaminana tokony efa hipetraka mialoha le lamina fa tsy mandehandeha fahatany eny na taditady fotsiny hoe izany mety ifanena inona le tokony ho atao zavatra efa voahomana tsara zany zao le ho ataontsika hiala ao anatin'ny fiangonana fa raha somary lavidavitra ny toerana misy ny fiangonana ny fandaminana zay atao de aleo anaovana lamina manokana le pourcentage le ankizy de ireo zany a mba miaraka amin'le mpikarakara azy miaraka amin'ny mpitaiza azy miaraka amin'ny cheftaine mandamina tsara mandrindra tsara mikasika any amin'le ankizy mba tsy atonga an'le ankizytsika ho vizaka fa tena niaraka tamina ankizy ndray mandeha nanao namangy tokantranon'olona araka le nilazaina teo fa rehefa nivavaka le aventurier na ampianarina tsara le vavaka nataony fa nitomany le renim-pianakaviana tao anatin'le tokantrano tomany izy satria tsy nampozony mihitsy hoe
zazakely no afaka hitondra mibavaka ary nanontany hoe inona tompoko no mba antombavaka na mba zavatra tianao hoentina mibavaka fa ity zanatsika ty no hitondra mibavaka anao. Taitra be le ramatoa fa rehefa nataon'le akizy 7 taona tamin'izay 9 taona 7 taona teo eo fa nipetrapetraka mihitsy ny tonombavaka nataony a tatio arina resy lahatra ny amin'ny fanarahana ny Kristy andeha akozy le ramatoa. Ary zay no mahatsara nyity le hoe manan-javatra hoentiny ianao de zay no tokony filamatra ihany koa zany a ny ahitan'ny olona tahaka an'le any amin'ny Zakaria 7:7 hoe mba iaraka aminareo zay mba andeha iaraka aminareo zay satria hitanay ary tsapanay fa ao aminareo Andriamanitra. Ka izao chef requin docile tam'le famelabelarana voalohan'le napetraka nresaka ny global youth day de ohatrany somary nanokatra kely tsika somary nresaka kely tsika mikasika an'le hoe mba tompontsoa ary zay ny tena kasitrahana ny départementan'ny union zay nanentana mitarika nanetsika satria hiditra lalina am'izay tsika mikasika an'le sil ary raha sitrapon'Andriamanitra izy io eto koa de efa manomboka mandefa an'izay vaovao zay ho antsika rehetra manerana ny fédération Madagasikara fovoany fa amin'ny lundi de Pentecôte zany no hoeritreretina anaovana ny investiture voalohany akoatran'le olona 5 natao an'le investiture ka ianao chef requin anisan'ny tafiditra tao anatin'ireo no menan'le master leader voalohany voalombokatra tao anatin'ity fédération Madagasikara fovoany ty zany reo 5 menadar eo fa ny première promotion raha ny tena izy de any amin'ny lundi de Pentecôte ka zay mihitsy le any tanànatsika tandremana nefa le classeur araky ny apetraky ny talian'ny départementan'ny union mitovy am'le master guide ihany ny azahoanan'le master leader. Tsy maintsy misy classeur fenonao vita batis 12 taona raha kely indrindra nanao BST sy ny sisa ho an'ny master guide fa manana an'izay koa le master leader. Ahoana ny tokony ifandraisan'le master leader satria izy reo raha ny tena nandinika tsara tsika n'le boky mikasika an'le sil de ohatran'ny mifantoka kokoa any amin'ny fitaizana n'ireo tanora zokony ny ambassadeur sy ny tanora zoky zany. Ahoana inona ny tena zavatra azo resana misy kokoa zany a mikasika an'le sil aloha hatreto fa de nahafinaritra ary tena hita hoe iroso misy kokoa tsika ka taitairina ny any amin'ny manodidina rehetra mikasika an'le sil ahoana no afatra sy ny torotoromarika ny torohevitra apetraka zoky ray aman-dreny ary omarina ho an'ny sasany na de efa fantatry ny olona rehetra azy zany chef requin docile nandrehitra ny fotoana ela efa nitondra ny départementan'ny tanora tato amin'ny fédération Madagasikara fovoany izy nandritra ny fotoana lava kanefa am'izao fahalebiazan'izao tsy ala ozy izy fa andeha ary io izy mbola mijoro mbola mipetraka izy marina fa mipetraka izy zao fa mbola mijoro ao anatin'ny fanamina ara-dalàna. Inona no afatrafatra ho an'ireo tanoratsika mikasika any amin'ireo fikambanana amin'ny akapobeany ny master guide ny master leader. Makasitraka ny filohan'ny départementsika zany famelabelarana ary indrindrandrindra fampafantarana ny eo amin'ny sampana tanora izany efa elaela ihany no efa nafantapantarana mikasikasika n'ilay leader na de tsy mbola fantatra ary amin'ny tena maizy azy am'izao fotoan'izao moa le izy de efa voaresaka ary efa nahazavazavainy ny filohan'ny départementan'ny union tamin'ny lahady teo zany marina fa efa nisy fifanana mihitsy zay natao tany Mantasoa top 300 zay ny amelabelarana nanofanana ny tanora mikasika amin'ny mpitantanana ny ambassadeur sy ny tanora zoky io ka izy io zany araky le voalaza teo tsy misy valaka am'le master guide fa ny master guide moa araky ny fandresahan'ny filohan'ny département teo dia miofana manokana reny olon'ireny mba hitondra ny aventurier
sy ny explorateur ary de manana boky manokana izy a zay ahitana fizarana maro a sy fianarana be de be mihitsy amin'ny fitantana nyreny tanora ireny tsy latsa-danja zao ihany ko nefa ny amin'ny sil na ny senior youth leadership fa misy zavatra tsy maintsy fenona ao ndraindray izy ty de ohatrany be debe ny alaim-panahy somaro tsy mametry moa ny tena zany na de teo amin'ny département aza ny tena fa raindray zany alaim-panahy aloha rehefa elaela eo ve tsy homeny ihany io tsy zay zany le izy fa lasa tsisy valeurany aminao le izy re zay nanaovanazy fa rehefa mikaroko ianao inona marina moa ny tena antony ity fikaroana am'ty sampanaty ity ka atongavana am'le master leaderage de ho hitanao ao fa misy be debe ao no mikasika ny fifandraisanao amin'Andriamanitra ao mikasika ny fifandraisanao amin'ny tenanao ao mikasika ny fifandraisanao amin'ny fiarahamonina ao mikasika ny fifandraisanao amin'ny fiangonana reny rehetrarehetra reny zany de misy zavatra tokony ho alalinina daholo mety alaim-panao inona moa no alalinitra mikasika ny tenako ohatra ay de reo ao fa ho hitanao ao zany hoe inona marina moa zany tokony ataoko ahoany ty tenako ty manoloana zany toe-javatra zany tokony ataoko ahoany ty tenako ty manoloana fikarakaran'Andriamanitra tokony ataoko ahoana ty tenako ty eona ke ny fiangonana tokony ataoko ahoana ty tenako ty manoloana ny fiarahamonina misy aho ary de ho hitanao ao fa misy zavatra be de be ao zay tokony ho fantatro ary de voto gaga ianao rehefa avy eo fa hoe ndry zany moa izy ty io fa izany tokoa izy io zany tsy hoe ny ancienneté no mikony ty ao na hoe ho zaraina ohatra ny bonbon fa tokony ho tsapatsika mihitsy fa misy zavatra andrasin'Andriamanitra tsika ary atao mipetraka amin'ny valeurany zay toe-javatra zay mety be dehibe zao ny teny hoe ary anao mba miteny io mba inona vitanao mety possible zany teny an'izany ianao fa za io zao milaza aminareo fa araky ny voalazan'ny front départemental teo andeha na manahoana zany mbola sedra sy tohiny zay zavatra zay a de mbola anao a ary andeha anatanteraka zay mbola tsy vitako a sy zay mbola tratrako eo ambany fahasoavan'Andriamanitra ka za zany mampirisika atsika hoe hipetraka am'izany master leader zany tsika de aoka ho mendrika izany ary aoka ny fikaroana zay nataonao niezaka teo ambany fahasoavan'Andriamanitra zay nitantanany anao tamin'ny torolalana nomeny fanahinao dia ho fitaovana sarobidy mihitsy aminao ka hahatonga anao hoe haikarakara reo tanora namanao reo satria ho am'izany ange le iofananao hoe fa tsy hoe voninahitra hipetaka aminao izy io fa miofana mihitsy ianao a mba hahafahanao mikarakara ireo zandrinao reo tahaka an'izay nataon'i Kristy tamin'ny mpianany nofaniny ny mpianany ary milaza aminareo fa rehefa tsy teo ntsony ny mpianatra de tsy teo ntsony Jesosy fa nyroborobo ny asa satria tsara le fiofanana napetraka Kristy de zay koa no andrasina amitsika izay zao ane manofana zay zany zao no anjaranay fa ianareo no ikarakara reo ankizy reo isa-piangonana ary matoky aho fa tena ho ataonareo amin'ny fonareo zany zavatra zany ary hanjary ho fiangonana vonina vanina eo amin'ny fiveren'ny Kristy ny tandorantsika sotra ny chef requin d'Osil la maraparany tsika de mametraka afatra ho an'ny tanora rehetra ndraindray araky le nilazainy teo alaim-panatsika hoe rehefa ela ve ny ela tsy mba hieritreritra ihany zareo amin'ny départementor zareo chef sy ny anina rehetra ao a hatrany amin'ny CR sy ny pasteur mba hieritreritra ny momba anay manokana ka ho andefa amin'ny lafin-javatra maro nanomboka tamin'ny top 700 de nanao révolution natsika teto Madagasikara nanao révolution ao anatin'izany ny fédération na Madagasikara fovoany ny révolution na tsy mora ny manao an'izy io ary mila mazaka ianao mila afaka miatrika ianao ny amin'ny toe-javatra rehetra zay hoentin'izay rehefa avy eo tamin'ny top 700 raha nanao an'ilay fiofanana ny union zay misy atsika vitany fiofanana sy ny karazana classeur ny zavatra natao rehetra tany ane le zavatra takina ao anatin'ny classeur amin'ny akapobeany no natao de rehefa vita le top
700 natao tany Mantasoa nentina tatia amin'ny gradin fa tadiditsika tsara ho antsika teto amin'ny fédération na Madagasikara fovoany fa 6 ny chef guide filoha-pitarika avy teto amin'ny FMC tsy nisy ny resaka sy ny anina rehetrarehetra de efa napetraka tamin'iny tamin'ny top 700 fa manomboka hatreto tsy misy tsony zany ny chef guide le tonga de hoe ity nenay mba hatolotra fa ty efa ela ny teto ty efa mba naharitra ty ilainay sy ny sisa fa de ny classeur zay ihany no miteny manomboka hatreto na de nanao amin'ny top 700 zany ny talehan'ny département atao amin'ny union de mbola nandalo karazana teteza mititsika mandra-pahatonga ny tany amin'ny formation 3e degré fa rehefa tafiditra tamin'ny formation 3e degré ho an'ny tanora rehetra zay niofana ho amin'ny dingana fahatelo iny ka tonga tany Tsirony Mandidy tany mbola nanofana tany ny Zoma sy ny Sabata Tolo ny talehan'ny département atao amin'ny union ary tena mbola nanitrikitrika izy ary mbola tena nanizingizina izy ary tena nametraka fa tsy hoe kena mihitsy manomboka hatreto ny chef guide tsy mahafeny classeur dikan'izany manentana antsika rehetra fa efa niraisiny ny ato amin'ny fédération na Madagasikara fovoany koa ampahafantarina antsika pasteur rehetra ampahafantarina antsika chef guide filoha-pitarika rehetra sy ny mpitarika isam-piangonana rehetra fa manomboka hatreto zany zao de tsy ho hisy tsony ny filoha-pitarika le atolotra fotsiny fa tsy maintsy misy ny classeur miaraka amin'izay fanolorana sarotra izy io fa zavatra efa iaina atsika zavatra efa manavanana atsika mahazatra atsika fa de fianona tsikelikely raha tsy resaka afa-tsy le master guide iny zany zao mantsy mbola tena mandeha tanteraka hatreto de apatsaivina ihany fa na inona ny traikefa nanatsika na inona ny zavatra vitatsika de izao ny vita batisa marina iny satria nyle takina hoe tsy maintsy 20 taona manomboka eo amin'ny 20 taona no miofana am'le chef guide sy ny sisa 20 taona roa taona zany ny anomanana an'le izy 20 taona eo tokony salotra chef guide ny tanora anankiray raha ingana ny fiazakazahany fa ny faharoa manaraka an'izay de ny BST gaga mihitsy mieritreritra mahita an'le fiangonana sasany fa raha mandefa an'ireo formateur zahay avy ety amin'ny département mandefa an'ireo izy 5 menada 4 menada 3 menada raha indray arakarak'izay zava-misy eo de misy ny sasany alaim-panahy ary nyresantsika io tany amin'ny voalohany taona hoe atao formation des formateurs fa ny zavatra tsy fantatritsika sy ny zavatra tsy tsapatsika de fanompona no anaovan'izy 4 menada reo anio asany fanofanana amin'ny BST ka araroto satria efa manomboka horeraka ry zareo reo efa miresaka foana zay aty amin'ny brao hoe fa manomboka horeraka efa mieritreritra anipogan fa ireo de manala vola am-posy fa tsy misy budget ho manina ho an'ireo aty amin'ny fédération fa be debe nareo no mangataka hoe zay koa mba ampidiro chef guépard atao tahakandry reo le mpanofana amin'ny BST maresaka azo ampidiriny nareo azange mety mahay lavitra an'ireo fa le fanolorantena atsika aiza fa tokony ho rakofana BST le fiofanana fototra amin'ny fitarihana tanora ny fiangonantsika rehetra raha vao navita ka nahafehan'le BST le tsika malalaka be mihitsy ny famenonan'le classeur ny sisa rehetra ko zay zany no ambangovangony de fa manomboka koa zany izy io zao sile efa misy classeur fenona koa izy io fa tsy hoe tonga koa de zay efa niofana tany Mantasoa nanao top 300 ka tonga de zay zany natao première promotion amin'ny Vinity izy amin'ny lundi de Pentecôte fa tsy maintsy misy classeur aseho miainga avy any amintsika entiny CR de aseho aty amin'ny département zay atao amin'ny département atao amin'ny fédération azy mbola hitondra azy hiakatra any amin'ny union aloha iarahana midinika sy iarahana mandrafitra tsara aloha satria eo mbola tafiditra ao anatin'ny fanavaozana sy fanamboarana nyty resaka sile ty tsika ka dia mino zay fa maromaro ny zavatra efa nambara teto misimisy ihany ny zavatra tokony ampitaina
mankasitraka ny tanora rehetra mankasitraka ny fiangonana rehetra averina ndray fa vita ny global lufday tonga dia miditsika herinandro fiaraha-mivavaka zay ny président fédération no hanomboka azy koa dia misaotra n'Andriamanitra ny amin'izany fitahina mahagaga ataony amintsika fa dia andeha hitatsika ato ny fepetra sy ny zavatra rehetra takina atonga ny fiangonana rehetra hiara iainga hiara andeha ary tsy janontsika rehetra raha tsy eo anoloan'ny ranomasina fitaratra ny chef rekainy docile afatra farany raha misy dia ho faranantsika izao fotoanatsika izao dia niary ihany fa bebe ihany ny voalaza mba tsy hatonga antsika ho lasa hoe be resaka fotsiny eto fa eo amin'ny fanatanterahana no andrasina eo amintsika tsirairay avy ka mikasika le sila teo zany lay tamin'ny top 300 izay natao tany mantasoa dia mitovy amin'ny BST zany hoe le folo ora tokony ho fianoana iny tsy midika zany iny fa efa ao ianao fa zay ny mahatonga le misy classeur tsy maintsy fianoanao iny zany fa dingana manokana efa vitanao iny fa nalety zandritsika anina reto ary dia tsy maintsy mbola ameno niny folo ora iny zay vao manompoka mipetraka ny classeur asa zay ngamba no mety tiako apetraka kely mba tsy hatonga fiheverany diso amin'le izy fa sahala mifandehana amin'ny BST eo amin'ny master guide amin'izao fotoan'izao dia ohatran'izay keo mifandehanan'le folo ora ao amin'ny sila dia ny classeur manaraka ho azy hatrany hatrany manantena fa ho amin'ny fitiavana ho amin'ny fahavononana no amandrintsika le hoe andeha aho dia ampio kely hoe anao aho ray malalo misaotranao zahay satria mbola afaka nanatanteraka iny famelabelarana iny olombelona ihany zay tompo malala mety misy amin'izy ireny tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao mamelantsy famendrenay tompo malala ny fanindrinay kosa nefa eo amin'izay rehetra mety dia mba niasany fananao masina ao anatin'ny tsirairay avy ka tonga izany ho fanohitra entina mpandrosonany mba indainy ny asanao dia matoko zay tompo malala fa hiaraka aminao hiaraka aminay ianao satria efa vonona ny amaly ny fanontaniana zay manao hoe andeha aho ho aminay mandrakariva dia ny famindraponao noho ny amin'ny anarantsonao Jesosy eo amen amen Kayununa
allons contempler le roi. Je dois donc dire au monde de l'adorer. Qu'importe l'endroit ou la nation, là où il m'envoie, j'irai. Moi j'irai où tu me dis, moi j'irai où tu me dis qui marchera pour nous. Moi j'irai où tu me dis, moi j'irai où tu me dis me voici, envoie-moi et j'irai. Moi j'irai qui marchera pour nous. Moi j'irai me voici, envoie-moi et j'irai. Moi j'irai, moi j'irai. Amin'ny fifaliana no iara-bananao ry havana malala, ry tanora malala, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika zay nomen'Andriamanitra tombontsoa isika mandritra ny herinandro, dia andinika ny tenin'Andriamanitra andray koa ny tadalana zay mifantoka amin'ny loha hevitra lehibe manao hoe andeha aho, indrindra ho anao tanora zay manaraka an'izao fandaran'izao manomboka anio 20 ny volana masa izany herinandro izany ka mifarana amin'ny 17 ny volana masa, dia ny firarena dia mba tena hitondra fitahina ho anao, hitondra fiovam-piainana ho anao ane ny fiarahantsika mandinika ny ten'Andriamanitra mandritra izay herinandro zay afaka manova ny fiainanao anatin'ny herinandro Andriamanitra ary maniry indrindra ny fahazotonao ny amin'ny fiarahamandinika zao ten'Andriamanitra izao. Fandaotsika hiaraka hivavaka dia andray ny tadalana ho amin'ity andro voalohany ity, hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay zay ny an-danitro misaotranao zay noho ny famindraponao, misaotra noho ny fitahina sy ny tombontsoa zay mbola omenao anay, mbola ahafahanay mandray ny tenao indrindra ny loha hevitra lehibe zay miantso anay ianao mba handeha ho irakao, dia anoro lalana anay ianao amin'ny alalan'ny teninao mandritra ny herinandro ity ka hanova ny fiainan'ny tsirairay avy tokoa ane zany tenao izany, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Andro voalohany no hiarantsika amin'ity anio ity andinika lohateny anankiray sika, zany hoe ny lohahevitra zany dia le hoe andeha aho. Ny lohateny amin'ity andro voalohany ity zany dia manao hoe tompo andeha aho, avaozy aho. Hitantsika fa efa milaza sahady izany lohateny izany fa mila fanavaozana ny fiainatsika ka ahafahantsika mamaly ny antson'ny tompo manao hoe iza no iraiko ary iza no andeha ho irakay, dia andeha ho diniantsika hoe inona ny fanavaozana zay tian'Andriamanitra ho tanterahana ny fiainatsika, amin'ny fomba hoana no isiny zany fanavaozany zany eo amin'ny fiainatsika tsirairay avy. Ny mpanoratra dia Stephen Covey zay mitantara toe-javatra tahaka zao zay niseho tamin'izay fotoana zay indray andro dia nipetraka tao amin'ny nandeha fiaran-dalamby ity mpanoratra ity, ary tao anatin'ilay fiaran-dalamby dia nilamina avokoa ny olona rehetrarehetra samy mipetraka, ny sasa mamaky gazety, ny sasany manakipy masony, dia milamina mangina zavatra rehetrarehetra. Tampotampoka teo nefa dia nisy niditra mpandeha zany tao amin'ilay lamasinina, lehilahy anankiray niaraka tamin'ny zanany, ary tonga dia niova avy hatrany zavatra niseho tao anatin'ilay lamasinina satria nanomboka nisy tabataba nataon'reto zanak'ity lehilahy ity. Tabataba izy nalainy nylay gazety zay vakian'le olona zany dia alainy ary korotany avokoa ny zavatra rehetrarehetra.
nanakipy masony fotsiny anefa lay ray-mpianakaviana ohatra milaza hoe tsy tia hita ny zavatra miseho le akizy am'izay fotoan'izay dia mitsambikina misaotisaoty manakorotana tena fianokotaba ary tsy naharitra ilay mpanoratra zay volazy eto zany ny rahalahy Kove tsy naharitra izy dia nanatona an'lay ray-mpianakaviana de ozy izy tamin'ilay ray-mpianakaviana ono atompoko mampatezitra ny olona maro any zanakao tsy azonao fihezina ve ireo zanakao reo maninona tsy mandray andraikitra mihitsy ianao maninona tsy mba miteny ianao tam'izay fotoana izay dia nisokatra ny mason'lay lehilahy lay ray-mpianakaviana de niteny tamin'ny feo mahalefaka tamin'ny Andriamato Kovay namaly hoe marina ny anao izy izy everiko izy izy fa tsy maintsy mandray andraikitra tokoa aho fa zao nakany amin'ny hôpitaly izahay izy izy ary maty ny renin'izy ireo voadiny ray lasa izay maty ny renin'ireo zaza ireo verihevitra aho izy izy ary inoko fa verihevitra koa ireo akizy ireo eo anatrehan'izany rehetrarehetra rehefa nandre an'izay valy teny zay Andriamato Kove dia niova ny fomba fijeriny ny toe-javatra azony ny antony ny toe-javatra zay natriany satria niova ny fomba fahitany toe-javatra ny fomba afieviny ary tsapany ny fitondratena sy ny zavatra zay tsapan'ireo akizy ireo rehefa nandrea le valiteny ty ray-mpianakaviana ity ary dia nisinda lay fahasorenana zay nisy teo aminy malina ny tantara mampiseho amitsika fa ny rehefa miova ny fahitatsika ny zavatra anankiray de miova ihany koa ny fisainatsika miova ihany koa ny fiheveratsika azy miova ihany koa ny fihetsepotsika ary indrindra miova ny fietsika zay asehontsika am'ty andro voalohany ty ary ny afatra zay ty nampitaina aminao de hoe manasanao ary tiako raha anavao ny fijerinao an'Andriamanitra iova ny fijerinao an'Andriamanitra ary rehefa miova ny fijerinao an'Andriamanitra dia manome toky anao ny tenin'Andriamanitra zay ho raitsika fa iova ihany koa ny fitondrantenanao iova ihany koa ny fiainanao andehantsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 9 no tenin'Andriamanitra zay ho velabelantsika amin'ty andro voalohany ty tompo andeha ao avao zay aho inona ny zavatra anseho Isaia ao amin'ny Isaia lehilahy anankiray zay niova tanteraka izy rehefa nanavao ny fahitany an'Andriamanitra ny mpaminany Isaia dia andeha ho jerevantsika vetivety makasika amin'ny boky ny Isaia zay azo lazaina hoe baiboly kely ny boky ny Isaia tena malina ny ahafantarana an'izany satria nahoana satria misy toko 920 ao amin'ny boky ny Isaia zay mitovy amin'ny baiboly misy boky 920 ihany koa de zao mizara roa ihany koa ny boky ny Isaia mizara roa ny boky ny Isaia ny fizarana voalohany dia ny toko 7:30 voalohany zany zay ny fizarana voalohany dia ny toko 7:30 voalohany ary ny fizarana faharoa dia ny toko 7:20 farany de tahaka amin'ny baiboly ihany koa zay mizara roa ny baiboly ary ny fizarana voalohany zay atsona hoe testamenta taloha de misy boky 7:30 ary ny fizarana faharoa zay atao hoe testamenta vaovao de misy boky 7:20 ary zay mahatonga le hoe ny boky ny Isaia dia toy ny baiboly kely ary ny tena zava-dehibe indrindra de zao zay tsara ho fantatrao ihany koa zany fa ny boky ny Isaia dia miresaka betsaka momba ny Jesosy ary zay mahatonga ny Isaia atsona hoe mpaminany mesianika satria miresaka betsaka momba ny Jesosy ny boky ny Isaia
zay tahaka ny baiboly any kio zany zay jesosy no fototry ny ten'andriamanitra fototry ny baiboly malina ny voalazan'ny boky n'Isaia misy santionany zay azotsika omena tsy dirantsika avokoa izy rehetrarehetra zay manam-pirofan'izany fa miresaka betsaka momba an Jesosy ny boky n'Isaia ohatra ny toko fafito andify efatra ambin'ny folo miresaka natera toko faraiky ambin'ny folo andify voalohany miresaka momba fianakaviany Jesosy zany toko faraiky ambin'ny folo andify faharoa miresaka ny nanosorana Jesosy ho Mesy ny toko faraiky ambin'ny folo andify fahatelo miresaka ny toetrany ny toko fahatelo amby dimapolo miresaka ny nahafatesany Jesosy fahafatesany Jesosy ny Isaia toko fahadimy amby roapolo miresaka ny nitsanganany tamin'ny maty ary ny Isaia toko faraiky ambin'ny folo andify faharoa amby telopolo de miresaka ny fanjakan'i Jesosy be voninahitra hitatsika am'izay zany fa tena mifantoka eo am' Jesosy ny boky n'Isaia manontolo zay mahatonga azy hoe mpaminany mesianika inona kay zavatra ansehoary ndao hidirantsika hoe inona le fiovana zay nisy teo amin'ny Isaia lay mpaminan'Andriamanitra Isaia dia nitory mandrakariva ny amin'ny fahotan'ny vahoakan'Andriamanitra ary tamin'ny andron'ny Isaia rehefa mitantara izany ao amin'ny boky rehefa manoratra Isaia dia tsy nisy fahatsarana mihitsy tao amin'ny vahoakan'Andriamanitra ary nisy olana lehibe tao amin'ireo vahoakan'Andriamanitra reo de tsy ina zany fa niala tamin'Andriamanitra ny olona ary vokatr'izay dia nijaly mafy reo vahoakan'Andriamanitra reo niala tamin'Andriamanitra izy reo de nijaly mafy tamin'izay fotoan'izay ary natsapa alahelo fatratra Isaia tamin'izay fotoan'izay noho izany toetra ny vahoakan'Andriamanitra izany de nanapa-kevitra izy ny hiresaka amin'Andriamanitra ao amin'ny tempoly ny fandray amin'Andriamanitra ny taraina amin'Andriamanitra tao amin'ny tempoly ary dia tonga tokoa Andriamanitra tao amin'ny tempoly zay niseho tamin'ny Isaia ary nampiseho ny voninainy tamin'ny Isaia de ina voalazany ten'Andriamanitra ina zavatra nambaran'Andriamanitra tao amin'ny tempoly tamin'ny Isaia ndao amaksika amin'ny Isaia toko fahaenina ary Isaia toko fahaenina andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra de ahoana voalazany ten'Andriamanitra tamin'ny taona nahafatesany Ozy mpanjaka no nahitako ny tompo nipetraka teo ambony seza fiandranana ao sady manerinerina ary nebanebana kanjony nahafeny tempoly zay zany aza dintsika zany fa ao amin'ny tempoly lay fionany Isaia amin'Andriamanitra toy zany ny serafima nitsangana teo amboniny samy nanana elatra enavy ny roa nanarona ny tavany ny roa nanarona ny tongony ary ny roa nandinany ary nanandratra ny feony izy lay serafima zany ka nifamaly hoe masina Jehova tompo maro eniky ny vohinainy ny tany rehetra dia niorooro ny fanambaniny tokonana noho ny feon'ireo nanandratra ny feony ary feno setroka ny trano ny tempoly naneo ny tenany tamin'ny Isaia Andriamanitra ary efa niseho Andriamanitra dia niantso reo anjely reo serafima niantso manao hoe masina Jehova tompo maro tompo tsy to eniky ny voninahitra ny tany rehetra ina no nitranga teo amin'ny fiainan'ny Isaia rehefa nahazo an'io fahitana io izy fahitana an'Andriamanitra nahita an'Andriamanitra izy inona zavatra nitranga tamin'ny Isaia ndao toy izatsika ao amin'ny andiny fahaenina sy ny manaraka dia milaza fa nanidina nanatona ny serafima anankiray nitondra vainafo teny an-tanany zay nalaina avy tamin'ny tandra avy teo amin'ny altara ary nateny mivavaka izany ka hoy izy indro efa niteka tam'olotrao io ka dia afaka neliko ao ary voavela ny fahotanao andiny fahavalo ary nandreny feon'ny tompo ao nanao hoe iza no iraiko ary iza no andeha ho irakay dia hoy izaho inty ao irao aho ravana malala mazava ny voalazany ten'Andriamanitra mazava ny zavatra anseho fa rehefa nahita
an'andriamanitra Isaia de niova ny fomba fijeriny, niova ny fietsepony ary niova ny fitondrantenany sy ny fiainany manontolo rehefa nahita an'andriamanitra izy ny fomba ny fahitany an'andriamanitra dia nanova ny fomba fiainany manontolo rehefa nazo ny fahitana momba an'andriamanitra zany mpamina ny Isaia ny zavatra voalohany tsapany dia ny aben'ny fahotany satria ny teny izy manao hoe lozako fa lehilahy maloto moditra ao izy ary mitoetra ato amin'ny firenena maloto dia tsapany ny aben'ny fahotany rehefa nahita an'andriamanitra izy dia matetika ny mpamina ny Isaia satria mitondra hafatra avy amin'andriamanitra izy dia ny fahotan'ny olona foana ny fahotan'ny olona no toriny ny fahotan'ny olona zay manohitra an'andriamanitra miala an'andriamanitra fa rehefa nanana nazo le fahitana an'andriamanitra izy dia tsy nanondro ny fahitan'olo-kafa fa nijery ny fahotan'ny tena manokana ary tsapany ny alehibe ny fahotany ny tenany ryhavana malala ndera sika zay afatra izay fa ny fahitanao an'andriamanitra dia manova ny fomba fijerinao ary lay fomba fijery dia lasa tsy mijery ny fahotan'ny hafa intsony ianao fa ny fahotany tenanao no tsapanao sy hitanao manoloana ny fahamasinan'andriamanitra ny zavatra faharoa zay tsapany Isaia rehefa nahazo ny fahitana momba an'andriamanitra izy zavatra faharoa de zao ny alaly ny famelan-keloka avy amin'andriamanitra navelany fahotany navelany elony voalaza lay ten'andriamanitra fa nisy vainafo zay nalaina avy teo amin'ny altara dia nateka tamin'ny molotra Isaia de ny teny lay anjely manao hoe voavela ny elokao ary voavela ny fahotanao ry havana malala ny fahitanao an'andriamanitra ny fahatsapahanao an'andriamanitra dia manova ihany ko ny fomba fijerinao sy ny fitondrantenanao ka manana fahatsapana ianao ny amin'ny famelan-keloka zay omen'andriamanitra famelan-keloka zay omen'andriamanitra ary ny zavatra fahatelo farany izay niseho tamin'ny Isaia rehefa nahazo an'ilay fahitana momba an'andriamanitra izy dia lay tapany farany ao amin'ilay andeniny fahavalo de zao rehefa nahita an'andriamanitra Isaia dia namaly tam-pahasahina lay antso zay nataon'andriamanitra nandreny feon'andriamanitra izy nanao hoe iza ny raika ary iza nandeha irakay dia namaly am-pahasahina Isaia ary tsy nisy fialan-tsiny intsony nataony fa nyteny izy manao hoe ity aho irao aho izany no valiteniny ry havana malala lay lohatenitsika androany de manao hoe tompo andeha aho avaozy aho mba atonga an'izany ho tanteraka eo aminao dia mila mahita an'andriamanitra ianao mila miova ny fomba fijerinao an'andriamanitra mila miova ny fomba fahitanao an'andriamanitra ka hanova ny fomba fijerinao zany hanova ny fietreretanao hanova ny fitondrantenanao ary indrindra hanova ny fiainanao ihany ko nanova ny Isaia tanteraka ny fahitany momba an'andriamanitra nanova azy tanteraka nanova ny etreriny nanova ny fietsepony ary nanova ny fitondrantenana ary tsy toy ny taloha intsony zany ny fiainany Isaia fa nifantoka tanteraka tamin'andriamanitra sy ny fanompona azy ny fiainany vonina nanao sorona ny ainy mihitsy izy ho an'ny asan'andriamanitra de tanteraka amin'izay fotoan'izay io loha hevitra lehibe zay hitatsika io hoe andeha aho amin'izay fotoan'izay vonina ny andehanao amin'izay fotoan'izay misy fantaniana mipetraka matetika hoe
ny zavatra miseho zany izy ty a de hoe famaninina reo kristianina reo mpino sasany misy mazoto miasa ho an tompo, misy tena mazoto miasa ho an tompo kanefa ny afako iafa zany na ny sasany ohatrany tsy miraika malaina amin'ny asan'Andriamanitra. Nahoana misy zany zavatra zany de zao misy valiteny nahita valiteny ny amin'ny fantaniana io a ty mpanoratra atsika ity. Inona valiteny hitany fanoarana nitany dia araka ny zavatra la voalazan'ireo astronaute dia milaza izy ireo zany fa ny planeta zay manakaiky kokoa ny masoandro no planeta mihetsika haingana kokoa. Zay tokoa ny zavatra misy fa ny planeta zay akaiky kokoa ny masoandro no mihetsika haingana kokoa. De arakarak'izay ny fihetsehan'ireo planeta rehefa mihamana lavitra ny masoandro izy. Ohatra zany zao ny planeta Mercure zany zay izy nakaiky indrindra amin'ny masoandro dia 20 andro fotsiny de efa ampy hoan'ny planeta Mercure zany manodidina ny masoandro izy ao anatin'ny 20 andro. Ny planeta Jupiter ndray zany zay lavitra amin'ny masoandro dia mila 12 taona zay vao tafodina ny masoandro 12 taona. Mazava ho azy ny zavatra miseho ary mazava ny afatra tianambara tsotra ihany satria ny planeta Mercure no akaiky indrindra masoandro dia izy no mihetsika haingana kokoa. Ry havana malala, ry tanora malala, raha miantso atsika Andriamanitra manao hoe iza no raiko ary iza no andeha irakay mba tonga anao hosa hamaly tahaka n'Isaia dia ny tsy ambaratelo de omenanao tsy ambaratelo dia ny fiainana akaiky kokoa ny fanatrehan'Andriamanitra ary ny fahitanao an'Andriamanitra. Zay ny tsy ambaratelo. Andeha ho faranatsika izao afatra izao lohateny voalohany tompo andeha aho avao zay aho. Ny amaranantsika azy dia tantarana tanora anankiray Carlos no anaran'ity tanora ity. Ary ny zavatra niseho tamin'ny Carlos dia tataka niseho ihany koa tamin'ny Isaia ny zavatra niseho taminy. Carlos dia kristianina mpivavaka de zavatra miseho de zao tsy misy aina mihitsy ny fivavahana zay ataony fa dia makany am-piangonana izy de tonga am-piangonana izy tsy mahatsapa fifaliana sy fanantenana izy tsy manana fiononana izy fa dia mivavaka manatrika fotoana ary tsy amfony aza no anaovany azy tsy amfony fa de mba tahaka ny olona rehetra mba mivavaka ny olona rehetra de mba mivavaka ihany koa makany am-piangonana ny olona rehetra de mba makany am-piangonana ihany koa tsy amfony fa de mandeha fotsiny. Inona zavatra anseho nanatrika fotoam-pihavana izy indray mandeha dia tamin'io fotoana io dia nisy tafio-drivotra zay niseho to amin'ilay tanàna ary no lay toe tafio-drivotra dia tsy tonga lay mpitoteny tamin'io fotoana io ary rehefa tsy tonga lay mpitoteny zany de samy niandry teo izy ara no hitoteny de nisy lehilahy anankiray nitsangana mpanao kiraro io lehilahy io niasa mpanao kiraro de nitsangana le lehilahy de nanomboka nitory izy de ny zavatra nyteneny de zao le ten'Andriamanitra amin'ny Isaia 5:12 de zao ny ten'Andriamanitra zay nitorinyty lehilahy mpanao kiraro ity. Zao voalaza le ten'Andriamanitra mijere ahy de vovonjy anareo vazatany rehetra fa izao n'Andriamanitra ka tsy misy hafa. Zay zany no afatra zay no torin'ilay lehilahy dia aveo naveriny foana naveriny vakina lay ten'Andriamanitra lay antso
zay ataon'andriamanitra hoe mijere ahy de vovonjy anareo mijere fa izao no andriamanitra mijere ahy de o le lampitolo teny tam'izay fotoan'zay hoe jereo izy andriamanitra mijere an'andriamanitra tsy ilaina kory a ny manainga ny tongotra na ny ratsatanana tsy ilaina mianatra any amin'ny université mba hafana manao zany na mandany vola be sisa fa tsotra fotsiny mijery an'andriamanitra fa tsy ny tenanao de avy eo nijery nitodika tany amin'ny Carlosy lay mpitory teny lay mpanan-kiraro zany de ozy izy tamin'ny Carlosy Charles to malahelo ny fijeranao zany tsy ho sambatra mihitsy ianao raha tsy makato avy eo de niantso nanao antso tamin'ny Carlosy ilay mpitory teny manao hoe jereo Jesosy tamin'io andro io ry havana malala ry tanora malala de niova ny fiainan'ny Carlosy tapa-kevitra izy fa hijery an' Jesosy ary niova tanteraka ny fiainany inona zavatra nataony taoriana zay nanjary mpitory teny malaza teo amin'ny tantara izany tovolahy izany zay fantatra amin'ny anarana hoe Charles Spurgeon zay lehibe mpitory teny malaza teto am'izao tolo zao izy ary efa nanavaony fijeriny izy fijeriny an'andriamanitra zany de niova ny fiainany ary efa manavaony fijerin'andriamanitra ihany koa ianao tanora malala de iova ny eritreritranao iova ny fatsapahanao iova ny fitondrantenanao tsy ho lasa mpivavaka fotsiny manara-dreny rano ianao kanefa tsy mahatsapa fiovana tsy mahatsapa fifaliana amin'ny fanompona an'andriamanitra malaina manao ny asan'andriamanitra fa ho tena mpanompon'andriamanitra vonina ny teny sy amaly tahaka n'Isaia manao hoe inty aho irao aho akehitriny aho dia manasanao mba hanavao ny fijerinao an'andriamanitra ary manome toky ianao aho fa amin'ny andro zay anaovanao izany de ilaza tahaka n'Isaia ianao manao hoe tompo andeha aho avao zay aho ry tanora malala ry havana malala ho tanterahany tompo aminao ane izany afatra izany teny izany ka atsapa ny famasinan'andriamanitra ianao zay anova ny fiainanao ary atsapa ianao am'izay fotoan'izay ny fahotanao fa tsy ny fahotany hafa dia hamelany ny elokao andriamanitra de atsapa ny famelan-keloka avy amin'andriamanitra ianao ary efa avy eo dia afaka ny amaly ampasahina ianao manao hoe inty aho irao aho andeha ho faranantsika mivavaka izao afatra izao Andriamanitro misaotra noho ny teninao nampahafantarinao anay tamin'ny alalan'ny teninao tamin'ny alalan'ny mpanomponao Isaia mpaminany ny zavatra tianao tanterahana eo amin'ny fiainanay ihany koa te hanova ny fomba fijerinay ianao matetika izay dia mijery ny hafa matetika izay dia mijery ny manodidina anay fa tamin'ity andro anio ity dia miantso anay anao mba hijery anao Andriamanitro ary rehefa mahita anao tokoa zahay rehefa mibanjina anao zahay rehefa mijery anao zay Jesosy Kristy ilay tompo ny finoanay dia iova tanteraka ny fiainanay iova ny toetranay iova ny fitondrantenanay ary afaka ny amaly ny antsonao izahay ka hiteny manao hoe inty aho irao aho andeha aho tompo hanao ny asanao tanterao amin'ny tsirairavy izany ane ary tanterao amin'ny tanora tsirairavy anko ka afaka hanova ny fiainany tanora tsirairavy tokoa ianao amin'ny anaran'i Jesosy amen.
lehibe ny afatra zay omen'andriamanitra atsika ry tanora sy ry havana malala mandritra ny terinandro tya manasanao manokana mba anokana fotoana handraisanao ny afatra avy amin'andriamanitra fa hanova ny fiainanao tokoa andriamanitra ao anatin'izao herinandro fiarahmivavaka zay raha tsika izao mametraka ny mandra-peona amin'ity andro voalohany ity ary mbola manasanao hanaraka ny toy izao herinandro fiarahmivavaka izao mandra-peona toko Nisika na radi hiambina hitoriko ani Kristi tumpotariu na haizale ni mulutru otende usayane zao hande naisensunau zao hande naisensunau nisande yaranuina handea zao hande naisensunau zao hande naisensunau intiao irawao handea panzaka lehibe tsy maintsy ambarako fa tsara re na firenena na aiza le na iza hiantsony ay zao hande na izy antsonynao zao hande na izy antsonynao isande hiaranoina handea zao hande naisensunau zao hande naisensunau intiao irawao handea zao hande